anaran'i Jesosy Kristy tonga tosoa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Faly miaraba manokana pasteur Tahina tonga eto aminay makasitra eto. Ndaontsika hitsangana hiditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika satria efa eto Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny. Raha eo mankasitraka anao zay fa fahasoavana manokana, fitiavanao anay manokana ny ampiasinao an'izao fotoam-bavaka izao. Ary misaotra fa ianao ilay Andriamanitra lehibe, Andriamanitra ny Andriamanitra, tompony tompo ary mpanjaka ny mpanjaka, nefa mba manaiky midiny eto anatrehanay amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fananao masina. Fanahy masina tonga soa ianao, tonga soa amin'izao fotoam-bavaka izao ianao, tonga soa ao anatinay tsirairay avy ianao. Dia sandrateto fanahy masina, tanterao izay tianao tanterahana amin'ny fiainanay tsirairay avy androany, satria mahatonga eto ianao dia misy asa tianao atao manokana amin'ny fiainanay tsirairay avy manokana. Dia mankasitraka izay Andriamanitra aromena ianao ny voninahitra amin'ny isa jegondra amin'ity fotoana ity. Raha sy nitoeranao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tain'Andriamanitra manokana antsika rehetra tompoko, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, na isika izay tonga mivantana na izay rehetra mety manaraka amin'ny live direct ihany koa amin'ity alatolakandro ity. Alohan'ny hanomboantsika amin'ny fotoana dia mba tiako ary minao fa mety tianao koa zany mba hanokana minitra ray tsika mba hipartahantsika kely dia hifampiarabantsika rehetrarehetra hoe tonga soa eto amin'ny famangin'Andriamanitra ianao, hoe tsy tonga soa kory ianao eto amin'ny amareo fa tonga soa eto amin'ny toerana isy famangin'Andriamanitra. Hiparitaka mintsika rehetrarehetra, hifampirary soa, hifampiaraba, aza mifampihafahafa tompoko fa samy zanak'Andriamanitra. Andehantsika rehetrarehetra hiparitaka mihitsy amin'izao fotoana izao dia ilaza ianao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, hoe tonga soa eto amin'ny tranon'Andriamanitra ianao, hoe tsy tonga soa eto amin'ny amareo fa tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hifampirary soa ny rehetrarehetra, hifampiaraba ny rehetrarehetra, tsy hifampihafahafa. Raha tsy fantatrao ny anarany dia azonao antaniana mihitsy izy dia tena hoe tonga soa ianao, hoe halleluja. Tonga soa tafitran'Andriamanitra, tonga soa raha lalalaina, tonga soa ka tonga soa eto amin'ny famangin'Andriamanitra ianao, hoe hamangy anao manokana Andriamanitra amin'ity tolakandro ity, hoe rehefa avy mifampiarabitsika rehetrarehetra ary aka toerana ny bodera, afaka maka toerana ihany koa tsika rehetrarehetra. Hiditra vetrantsika ao anatin'izao fanombohana ny fotoana izao. Amankitsika hanomboantsika ny fotoana dia ovakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny boky Matthieu 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Amen. Efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra koa manamafy an'izany any amin'ny Korintianina 2:7-9. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Nandritra ny volana alady vitsivitsitsika dia nianatra an'izany hoe fanjakan'Andriamanitra, tempolin'Andriamanitra, voalohany indrindra tempolin'Andriamanitra dia ato anatiko sy ao anatinao. Izaho sy ianao fanjakan'Andriamanitra, tempolin'Andriamanitra voalohany indrindra. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Raha tonga eto izaho sy ianao tsy hitady zavatra hafa, tsy eny mety hoe tsy mbola hangataka akory ary, tsy mbola hitady zavatra hafa akory ary, fa tonga eto izaho sy ianao hivavaka. Ny atao hoe mivavaka dia hoe miresaka amin'Andriamanitra. Amen. Ny atao hoe mivavaka dia miresaka amin'Andriamanitra. Androany raha tonga eto tsika rehetrarehetra
dia anondrika ny lotsika sy anondrika ny fotsika isika dia itenanao Andriamanitra tonga eto anatrehana andro any iresaka aminao tia hita ny fanatrehanao tia tsapa ny famanginao manokana Andriamanitra tonga eto amin'ny tranonao a Jesosy ivavaka te hifandray aminao tsy mbola zavatra hafa akory Andriamanitra tsy mbola hoe satria mety nahita fanasana ianao dia tonga namaly ny antso na mety hoe izay efa tety foana no nivavaka fa androany teny amintsika Jesosy androany tonga eto amin'ny tranonao te anatona hifankahita aminao te andrenao Andriamanitra te hofenao anao Andriamanitra dia tianasanao amin'izao fotoana izao amin'ny fifalena amin'ny fandresen-dahatra andehantsika hiaraka hidiran'Andriamanitra amin'ny ty hira anankiray ty hoe nous venons dans ta maison. Alléluia. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Oui, là, c'est ce qu'il y a à faire. Nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer. Tu nous donnes ta justice. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, nous levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Avelantsika dia moramora ny zava-maneno dia ianao amin'izao fotoana izao tsy fantatra hoe inona ny ao am-ponao na inona ny zavatra mety matery anao amin'izao fanombohan'ny fotoavavaka izao. Aza menatra manandra-tanana satria ny atongavantsika eto dia hideran'Andriamanitra. Raha manandra-tana ianao tsy hoe fombafomba ny fiangonana fa raha manandra-tana ianao dia hideranan'Andriamanitra. Dia derao Andriamanitra amin'izao fotoana izao tompo nentinao eto amin'ny tranonao andro any hivavaka hanome voninahitra anao hifandray manokana aminao a Jesosy ankasitrahako anao mba nibatanao aho eto amin'ity toerana ity ny mba nitondranao eto amin'ity toerana ity Andriamanitra
miaraka amin'izay mba nietiko nandritra ny herinandro nandritra ny taona maro dia androany a Jesosy eo raha tonga eto Tompo dia anandratra ny feoko anandratra ny amiko rehetra hivavaka hiresaka aminao Andriamanitra tsy mbola zavatra hafa fa hiderinao a Jesosy eo hiderinao Andriamanitra amin'izao alahady tolakandro zao ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ianao no hivavaka amin'izao fotoana izao ianao no hideran'Andriamanitra anandratra ny fenao Jesosy eo misaotra anao aho fa mbola mba nomenao tanana afaka manandratra afaka misandratra ho fiderananao misaotra anao a Jesosy eo fa mbola mba misokafanao ny feo mbola afahako Andriamanitra mideranao midera ny fahatsaranao midera ny fahalebiazanao dia samy hivavaka tsika rehetrarehetra aza menatra fa asandrato ny feonao asandrato ny tananao dia raha Jesosy samy tonga eto tsika rehetrarehetra mety samy manana ny fomba anatoka amantsika eto fa androany mba iraisantsika andeha samy anandratra ny feontsika andeha anandratra an Jesosy anandratra an Jesosy halleluia samy hivavaka ny rehetrarehetra nous levons nos mains vers toi Seigneur pour t'adorer, pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Amin'izao fotoana izao hitariako anao amin'izao fotoana izao andeha mora farak'izay mora ny zava-maneno mbola hifantoko zasy ianao amin'izao fotoana izao hivavaka ianao minao fa manana antony be dehibe zasy ianao hideranan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao minao fa manana antony be dehibe zasy ianao androany hiantsona ny anaran'i Jesosy dia tenao Jesosy io misaotra anao anybatainao eto amin'ny fanatrianao mba hafahako mideranao Jesosy io. Halleluia, halleluia. Boky ny Marka toko 10:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindra-fo amiko. Ary maro no teny mafy azy mba hangina fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davido mamindra-fo amiko. 7:40. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe antsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoky mitsangana miantso anao izy. Dia nanarany lamana izy ka niatsambotra nakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratana ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy mandehana ianao ny finonao rehefa namonjy ianao dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Bartimeo jamba teto nanana fahasahina manokana izy rehefa reny hoe tonga Jesosy rehefa niakatra tao Jeriko Jesosy reny izy tsy nahita Bartimeo fa nandre izy hoe eto Jesosy iny Jesosy fa mandalo inona no nataony Bartimeo mba hafahany manakaiky mandray fanasitrana avy amin'i Jesosy niantso izy niantso Bartimeo niantsoantso izy tsy niteny ny tenin'Andriamanitra hoe dia nibitsibitsika izy hoe Jesosy aho fa niantsoantso Bartimeo niantsoantso Bartimeo vokatry niantsoantsony Bartimeo inona zavatra nitranga ozy izy Jesosy alay voaty ilay jamba. Androany Andriamanitra tia hita pino tia hita fiangonana hiantsoantso Jesosy io hoe tomiditra ao amin'ny fiainanao ny fiainako androany mba tia akasika anao ny fiainako androany Jesosy io. Tsika ndraindray rehefa mibavaka dia toatra ndraindray ohatra hoe menatra ndraindray ohatra hoe matahotra fa tadidio fa misy fanalahity ao anatin'ny antsoantso. Ndraindray tsika rehefa zavatra misy matezitra na anatina zavatra tsy fahazakana zavatra ray dia mavita miantsoantso mafy fa androany fanalahity anankiray ahafahan'i Jesosy manasitrana fiainana
miantsoantso miantsoantso izy tamin'izany fotoana zany misy olona maromaro nampangina azy manginy ianao androany misy endrika fiainana be dehibe ty anakanao tsy antsoantso misy karazana olana be dehibe ty anakanao tsy antsoantso misy karazana endrika fiainana be dehibe ty anakanao tsy antsoantso afahan'i Jesosy miantso anao mba hanantona azy misimisy kokoa androany ako ty andre olona Jesosy hivavaka iantsoantso Jesosy io tsy mitady zavatra fa androany Jesosy androany ty hikasika an'ilay fiainanao ty hakasika ny fonao a Jesosy io ty hita fiangonana Jesosy amin'ny tolakandro ty tena hoe tsy hosakanana olana tsy hosakanana obstacle fa iantsoantso hivavaka iantsoantso ny anaran'i Jesosy satria zao ozy izy ny tenin'i Jesosy eo amin'izay toerana ampatsahivonareo ny anarako eo no anantonako anareo ty androany eto Jesosy antsoantsoy androany ny ao anatinao hoe Jesosy io eto amin'ity fanatrehanao ty Jesosy io te iantsoantso mafy mety misy addiction mety misy karazana zavatra mety mamatotra mety misy karazana zavatra tianao ialana androany antsoantso Jesosy androany tahaka amin'ny Bartimeo niantso Bartimeo niantsoantso fa nampangininy olona izy fa androany raha tianao Jesosy hikasika ny fiainanao raha tianao Jesosy andreny antsoantsonao androany aza sakanana ny fonao aza menatra fa androany antso Jesosy io androany eto amin'ilay famankinao eto amin'ity fiangonana ity Jesosy io mba tiako ianao ampidina fanasitranana manokana amin'ny fiainako tiako ianao Jesosy io amanga manokana ny fiainako androany antsoatso hoe Jesosy io tiako ianao mba hikasika manokana Jesosy io androany eritreto hoe ianao sy Jesosy no mifanatrika androany antsoantso Jesosy androany anafaka sy anafaka anao Jesosy satria ao ambadiky ny antsoantso an Jesosy dia ozy izy Jesosy mantsy azy alao aty le jamo ao ambadiky ny antsoantsoko sy ny antsonao androany haniraka ny anjelany Jesosy anafaka anao ampahiratra anao amin'ity tolakandro ty misy endrika fiainana be dehibe fa zao antsoantso Jesosy aza velo obstacle ny karazan-javatra rehetrarehetra mitady isitona sy isitona anao anakana tsy antsoantso ny anaran'i Jesosy araroty ny fotoana tahaka an'izao araroty ity tolakandro ty ikasian'Andriamanitra amalian'Andriamanitra ny etaetanao tao ambadiky ny antsoantso ny Bartimeo dia nanontany azy Jesosy inona tianao ataoko aminao androany raha Jesosy manontany anao inona mba tianao ataon'i Jesosy aminao antsoantso Jesosy io mba te ho afaka mba te ho tafatsangana mba te hiorina misimisy kokoa mihoatra ny tamin'ny lasa Jesosy io te ho tafahaona aminao te hiona aminao a Jesosy io dia androany aoka tsy ho diso anjara ianao aza manaiky ho diso anjara androany tsanginao satria ianao ilay mahay manasitrana hikika satria ianao ilay mahay manafaka Jesosy Kristy tsy avelako andalo fotsiny anao faramba mety mandrosoa amin'ny iantsoantso mafy ianao androany hoe Jesosy io tsanginao satria ianao ilay manasitrana hikika satria ianao ilay mahay manafaka Jesosy Kristy tsy avelako andalo fotsiny anao faramba metile iantsoantso ianao asandato ny fianao Jesosy ka surifianako androany satria ianao ilay mahay manasitrana hikika satria ianao ilay mahay manafaka Jesosy Kristy tsy avelako andalo fotsiny anao faramba raha mbola mety ianao mino fa mbola misy antsoantso mbola mafimafy noho izany ao anatinao lazao androany hoe aza velanginany ao anatinao fa antsoantso Jesosy androany hikasika manokana ny fiainanao hikasika ny ao anatinao rehetrarehetra androany lazao androany antsoantso androany ianao lay mahay manafaka ianao lay manasitrana Jesosy io mba tiako hiditra mifianaka ianao amin'ity tolakandro ty Jesosy lazao androany antsoantso androany mba meteza Jesosy io lazao antsoantso ianana hoe tsy angina Jesosy io ianao ilay mahay manasitrana
sasana kosa hivavaka hitendry ny potery ao anatin'izany miatsoatsona jesosy eo avy mba mamangiry fiainako amin'ity tolakandro ity mba manakana ndray sitrano ndray ny fiainako jesosy aho ka sy manokana ndray a jesosy aho te io tafahoana ny fanadianao ny fiainako jesosy aho asa vela isininy anakana sy anakana anao mitolakandro ity sy tafahoana amin'andriamanitra mba ahafany mikasikasy mikasika anao manasitrana anao ao anatin'izany zava-manentendrena zany iantsoatso mivavaka ianao iantsoatso asy ianao hitenanao jesosy eo tsy angina anao satria ianao le mpanasitrana ianao le mpanafaka dia androany ilainy fiainako ny fanatrinanao ilainy fiainako ny famanginao jesosy aho tongava mamano ny fiainako jesosy aho te hialamainy eto aho fa te ho tafahoana anao miampo rehetrarehetra jesosy aho hiritsika rehetrarehetra tsy angina satria latsoamafy androany tsy angina satria ianao ilay mahay manasitrana Fagio a jesosy fagio a jesosy kasio a jesosy afao a jesosy agora isy fanafana manokana jesosy ny vehivavy rehetra no iantso am'izao fototrao manangana fiainana jesosy akenao anasitana ndray eto satria hainao atao zany jesosy haidino eto tompo mierinao ka sio mitsira avy na izay rehetrarehetra natokantrano mbola iantsoantso ny vehivavy mbola iantsoantso ny ranabava rehetrarehetra tsy angina sy teralahy kosa hivavaka am'izao fototrao fanatsehanao magiriny fo te hitoeranao kasi ao jesosy famanantenanao e fafaraniza ilaiko tsy tiko eo anilana lasao androany mandroso jesosy tongaso yanao famanenanao ny fanatsehanao magiriny fo te hitoeranao kasi ao jesosy famanantenanao fafaraniza ilaiko sy tiko mandroso jesosy mandroso jesosy yanao famanenanao ny fanatsehanao magiriny fo te hitoeranao kasi ao jesosy famanantenanao fafaraniza ilaiko sy tiko leo any ny mpitendry am'izao fotoan'izao hitendry moramora dia zasanao hivavaka jesosy io mandrosoa jesosy io mandrosoa amin'ny fiainako tompo mandrosoa jesosy io ndraindray mety misy karazan-javatra ti anakatona ny varavarana fa androany jesosy io inty eto anatrianao jesosy io mandrosoa jesosy io kasi ndray ny fiainako kasi io satria fantatry fa eto ianao jesosy io androany tompo androany tena hoe sokafako ny amiko ray mantolo mihitsy ao anatin'izao fotoam-bavaka zao na tonga mivantana eto ianao na ny atokantrano naiza andrenesako sy hijery anao zao fotoana zao dia androany mba manaso anao a teneny mihitsy hoe jesosy io mandrosoa amin'ny fiainako ianao tongava kasi io ny fiainako jesosy a
taka nikasianao amin'ny varitinao dia itia jesosy io mikikika miantsoantso jesosy io tonga soa amin'ny fiainako ianao ianao no ivavaka amin'izao fotoana izao ianao no iantsoantso amin'izao fotoana izao ianao sy jesosy atao hoe miantso anao jesosy hoe inona no tianao ataoko aminao dia androany ianao no ivavaka zasy ianao no samy hanondrika ny lohantsika samy hivavaka isika rehetrarehetra androany dia nanokana fotoana mihitsy na jesosy io manosoa amin'ny fiainako anjakao ny fiainako jesosy aho ka sy tateraka ny lafi-piainako rehetrarehetra jesosy aho ampitombony fiainam-bavako omeo ela jesosy aho aza melana mihitsy androandry raha tsy rainao hoe mahakasika ny fiainanao jesosy raha tsy rainao misy famanginana mokana amin'ny fiainako sy ny fiainana tena teneny mihitsy jesosy io dia androany amin'ny titolaka ny totompo mba te anao vavaka te anandratra vavaka mba tena akasika ny fonao atonga anao jesosy io mba hikasika ny fiainako atonga anao jesosy io mba ho tafiditra lalina amin'ny fiainako jesosy averiko ihany hoe mety samy manana ny endrika ny fiainana ny lalovantsika rehetra talohan'ny idirantsika teto fa androany afaka manambaranao zato isanjato tsy ho taka ny idiranao no ivoahanao eto tsy alamaina eto ianao androany satria izao eto jesosy dia hikasika ny fiainako sy ny fiainanao izy te hanangana ny fiainako sy ny fiainanao jesosy ary tsy ho amelany ianao androany tsy ho amelany jesosy ianao fa izao antsoantsoa izy eo jesosy io mandrosoa 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 jesosy io tonga soa ianao e fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo te hitoeranao kasi hoao jesosy io famanantenanao e fafaran'izay ilaiko ny vehivavy rehetra androany miantsoantso jesosy io mandrosoa fa ilaiko eo anilanao jesosy asandato ny tananao asandato ny vavaka amin'izao fotoana izao fa eto jesosy anatika ny fiainanao izy te hikasika ny fiainako te hikasika ny fiainanao jesosy androany hazavela midalo fotsiny izao fotoana izao fa androany antsotso hoe kasio tanteraka jesosy mbola iantsoantso ny vehivavy iantsoantso ny vehivavy hoe mandrosoa jesosy satria ianao ilay mahay raha mba mety ianao dia hitsanga antsika rehetrarehetra dia asandato ny tananao dia saintsany hoe hikasika ny tananao jesosy isitonanao mitafatsangana indray jesosy hanarina ny fiainanao indray jesosy dia eritrereto hoe banjiro jesosy ity tanako raiso kasio tanako jesosy lazao androany hoe jesosy itia kasio mandrosoa amin'ny fiainako tangina asa mangina anao fa asandrato androany ianao ilay manasitrana ikikaosazy ianao ilay manafaka Jesosy Kristi tsy avelako andalo fotsiny ianao irao androany irao fandresian-dahatra androany afaka miantsoantso farak'izay ianao hoe tanginao satria ianao ilay manasitrana ikikaosazy ianao ilay manafaka Jesosy Kristi tsy avelako andalo fotsiny ianao farambamety de
fary androany lazao fariny androany amin'ny fandresendahatra ianao ilay marasitrana ikikao satsy ianao ilay manasa Jesôs Kristy tsy avela kuangalo fotsiny ianao farambambety reky manosoa amizany farambambety anao amizay farambambety reky manosoa amizany manasanao zay rambambety farambambety reky manosoa amizany de tanana mafy am'Jesosy asenao androany. Alleluia, alleluia. Faly miarabanao manokana zay androany raha Jesosy nao mpandrosoanao eo amin'ny fiainanao tsy Jesosy fotsiny tonga fa tonga miaraka amin'ny fiainana be da be izy. Jesosy efa nilaza fa fiadanako no omeko anareo zay fiadanana tsy mitovy amin'ny fanomeny zao tontolo zao. Tsy haiko inona mba fantatrao mpanome fiadanana amin'izao fiainana zao. Misy fanafody me manome fiadanana tsy fantatro. Mety misy olona ve manome fiadanana tsy fantatro. Fa ny zavatra fantatro lo limité ny vitan'izany. Fa rehefa Jesosy no manome fiadanana lavorary. Mba raha isy tanan'ny akavisaka hafananao dia teneno izy fiadanana lavorary le ao amin'i Jesosy hoe amen amen. Atreo zay tsy maintsy atrehana fa fiadanana lavorary miaraka amin'ny fiainanao. Amen sa tsy amen. Ite tanana mafy antombo zay rehetra resy lahatra androany iteran'Andriamanitsika fiadanana lavorary. Raha tsika te tanana ny zava-maneno androany fa tika anao tena hifaly taka ny zanak'Andriamanitra feno fiadanana amin'ity androany ity. Fiadanana netin'igny fiadanana lavorarya fiadanana lavorary avy amin'janary fiadanana ohatsy fiadanana netin'igny eny hoe fiadanana lavorarya fiadanana lavorary avy amin'janary ide tanana mafy any tompony olona mandray fiadanana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Misy lanitra nomanin'Andriamanitra ho anao ndao iary laza androany hoe lanitra hoatsika dia lanitra eny lanitra lavorary ho any an-danitra olo eo akaikinao eo ampatsiahivo azy androany. Misy lanitra hoatsika hoe lanitra hoatsika eny lanitra lavorary eny hoa hoe lanitra lavorary avy amin'janary afaka mifaly veterehetra ho any an-danitra androany. Zay atao fifaliany zanak'Andriamanitra ho any an-danitra zay dao mba hiaraka ifandray tanantsika rehetra androany ny fifankatiavatsika fifankatiavatsika fitiavana lavorary fitiavana lavorary avy amin'janary fitiava sady mitsikitsika anao lazao izy ny fifankatiavatsika zay sarisary matsara ianao ataotsika ambonimbony le tanany ny fifankatiavatsika fitiavana lavorary eny hoa hoe fitiavana lavorary avy amin'janary fitiava lazay ho farany androany ny fifankatiavatsika eny hoa hoe fitiavana lavorary avy amin'janary fitiavana ohatsy fitiavana lavorary lasatsika farany androany
androany fitiavana lavorany sady tsikitsika anao laza hoe izy fitiavana lavorany mba tendreny izy apatsy ivo azy hoe hatrany an-danitra ty fiarahana amin'ny tompo ty hoe hitako anao fa tsy maintsy tonga any an-danitra hoe hovoain'ny tompo anao ny varavarany lanitra mandra-pahatonga antsika any an-danitra izy karazana lanitra be tabe tsy tsatra isokatra eo amin'ny fiainanao sy rehetra mino an'izany ity tanana mafo an'ny tompo androany Androany sao tanitsika izao sao jadona tsara ianao miro zay mihitsy de samiasa tanan'le maefana kahoana tsara iene olivoa Isar muia kacanitanana asingarwe Likatitani Mubats lainane sini papatlaza mafwe Yenge yenge desi Olibua Panzake mafumave nawe Angemancha mayere Andrian fiadanande Faisar lai Panzake Faisar lai Panzake Angemanchu pandesena Angemanchu faendena Esa lete tanana mafantu padwan Se Ueta Inda le panzakan funat androan ize Jesus le panzakan funat et ize androan Fiderana tsara nila tunuru as Jesus
ilay mpanjaka faizy faizy Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay izay faizy Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay izay tanana mafy antompo ianao androany zay izy rery no ahindrahindra atsika eto androany tsy tonga eto anao anindrahindra olona tsy tonga eto anao anindrahindra fiangonana fa tonga etontsika anindrahindra lay mpanjaka ny voninahitra amen feo atsika rehetra nary lazara androany misy andrata ry varavarana fahagolo mafimafy tsara ianao sandrata zay epoaye navarate avoaye lazay gomnane tsy mifazatazona fawabite manenesa nandrefana komba ila zao nandrefana ila zao avoaye lazay gomna tsy manafazatazona fawabite lay mpanjaka tompony faefana tompony fatakana Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay Jesosy no izy asanaty lay mpanjaka amponinay Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay tanana mafy antompo ianao androany amin'ny fiderana tsara indrindra manindraindratsika an'ilay mpanjaka ny voninahitra misandrata ry varavarana fagolo misandrata opoaye an'andriamanitra antany manitra antany simbolina hoe tambony ny ranomasina nanaovana andetsika iakatra hoe andetsika iakatra yakatra trany tena mohitra mendrika nandemanite eny oawe izy lay mpanjaka tompony faefana laza mafy androany Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay io makomanenao androany amizeka sy dorakoraka mafy antompo miaraka amile tentanana androany tsika rehetra Enui ni fulaza kwazi Enui ni fulaza kwazi Abene dani chatunga tetia tane tia tane Kazurba mulumbe Fakulumbe len famarina ne Famarina na vitali Vitali na mdias vitaline Tane mtena nati itize Teluante zainuvi Panatona maiwan Fampatesani Nisanganan wale fasani Fautakse falasani Yakatawanena Akabanana diamani Jepa vitan famunzena Asmin fandesena Favela manakizaize Armi babakau Aiza lete tanana watu pandwan Islay panzakan punate Jesosy no izy lay mpanjaka amponinay 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 Alleluia Alleluia alohan'ny mba hipetrahany androany dia teneno izy satria ho aminao le mpanjaka ny voninahitra amen'ny voninahiny amin'ny toy an'ny fiainanao rehetra izy amen afaka mahazo toerantsika rehetra to
mamegona ny araba ho antsika rehetra zay manaraka eto dia mamegona ihany koa ny araba ho antsika rehetra zay manaraka ny tokantrano any tonga indray tsika riavana ao anatin'ny fotoana anankiray zay hitondrantsika fiankohofana indray ho an'Andriamanitra amin'ity andro any ity amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika ao amin'ny salamo fa 7:7 iza no ay any an-danitra qui d'autre ai-je au ciel que toi ary tsy misy ety ambony tany iriko tahaka anao et sur la terre je ne désire rien d'autre que toi ina no mety zavatra mba irinao fatratra indrindra eto an-tany tsy haiko hoe tsika tsirairay avy amin'ny maha-olombelona tsika dia misy zavatra tena iritsika indrindra fandao amin'izao fotoana izao anatin'ny fiankofana dia ambony lavitra noho izany dia ndao tena aniry fatratra an'Andriamanitra ndao zasianao tena anambara mihitsy ao anatin'izao fiankofana izao hoe tena tsy misy iriko fatratra afa-tsenao Andriamanitra vavaka tsotra ohatran'izany mba tena takian'Andriamanitra amiko sy aminao hoe ambony mety faniritsika ambony mety etaetatsika ndao tena aniry fatratra an'Andriamanitra mino afa eto zany olo zany androany mino afa eto zany kristianina aniry fatratra an'Andriamanitra zany androany dia tsika senao ndao mba hiteny amin'izao fotoana izao hoe enao no iriko Andriamanitra enao no iriny fiainako androany Andriamanitra teneno hoe ny amiko rehetrarehetra maniry fatratra anao Andriamanitra ny fiainako no avoko ny toy ny fiainako rehetra dia maniry fatratra anao Andriamanitra tsy mbola zavatra hafa no iriko ambola lavitra fa enao Andriamanitra ndao mba samy anao an'izany vavaka izany amin'izao fotoana izao zay vavaka ao anatin'ny fonao mihitsy teneny eo anatrehan'ny tompo amin'izao fotoana izao hoe tsy misy zavatra hafa Andriamanitra iriko afa-tsy enao teneny hoe tsy mbola mivola no iriko Andriamanitra tsy mbola arena no iriko Andriamanitra fa enao rery no iriko fatratra ndao tena apihetriny amintsika rehetra misy dia tena hiteny hoe ambony etaetako aty anatoko ambony faniriana aty anatoko dia enao no iriko fatratra Andriamanitra teneny hoe mety iriko tanteraka no mety mba ataterany faniriko mety iriko tanteraka no mba ataterany mety nofinofiko fa ambony lavitra noho izany enao no iriko fatratra Andriamanitra ndao mba samy anokatra ny vavantsika dia samy hiteny eo anatrehan'ny tompo mihitsy hoe enao ilay irinay fatratra eto Andriamanitra tsy mbola valim-bavaka tsy mbola fitahiana tsy mbola fahasoavana fa mbola lavitra noho izany enao Andriamanitra no irinay fatratra eto ataovy amin'ny fonao rehetra hoe tsisy afa-tsy anao Andriamanitra dia mety zavatra hafa no irino fonao fa enao rery any Andriamanitra si je suis faible et même si je tombe Dieu est le soutien zao amafisitsika amin'izao fotoana izao eo izy nilainy ny fotsika Près de toi, je
afa-tsainao andriamanitra miriny fantatry eto amin'izao fiainan'izao tsy famirapiratana andriamanitra fa ianao rery any tsisy afa-tsainao andriamanitra je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tends, Dieu est le soutien de mon cœur. Oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Miten'Andriamanitra amin'ny oabolana toko faefatra andiny fatelo amby roapolo. Arovy mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fonao fa avy aminy io aviany fiainana. Tadio riavana fa isan'andro dia misy karazana zavatra be da be tadiaka ny toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Mety misy karazana zavatra, mety misy karazana olona, mety misy karazana fanay ratsy tadiaka ny toeran'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika. Fa ndao tena ao anatin'izao fiankofana izao, ndao tena hiteny Andriamanitra ianao rery ihany tiako aka ny toerana ao anatin'ny foko amin'ity androany ity. Ndao tena hiteny mihitsy amin'ny maha-olobelanay Andriamanitra dia tsy hainay ny mihazona ny fonay, tsy hainay ny miaro ny fonay, fa tena mila anao izay androany Andriamanitra. Ndao tena hiteny mihitsy hoe tena mila anao izay Andriamanitra hiaro an'ity fonay ity. Arovy mihoatra noho ny zavatra rehetra ny fonao fa avy aminy aviany fiainana. Ndao tena hiteny mihitsy hoe Andriamanitra tena mila anao hiaro ny foko isan'andro, tena mila anao hitahiry ny foko isan'andro. Mety tsy fantatsika eny amin'ny fiainantsika andavanandro fa mety misy karazana zavatra be da be mety tadiaka ny toeran'Andriamanitra, tady anjaka mihitsy ao anatin'ny fotsika, mety tsy fantatsika akory fa ndao tena hiteny mihitsy ao anatrany toko amin'izao fotoana izao hoe tena tiako mba ianao nitoetra betsaka ao anatin'ny foko Andriamanitra, ianao mba tena olona betsaka ao anatin'ny foko Andriamanitra, ndao mba samy hivavaka amin'izao fotoana izao. Be da be ny karazana fiainana tady animba, tady domine, tady contrôle ny fotsika mihitsy isan'andro, fa ndao hiteny hoe Tompo Andriamanitra tsy izany intsony tiako hicontrôle an'ity foko ty manomboka androany fa ianao Andriamanitra. Tsy tiako zavatra hafa no ameny betsaka ao anatin'ny foko fa ianao Andriamanitra. Teneneo anatrehany mihitsy hoe tsy karazana alahelo no tiako ameny betsaka ao anatin'ny foko, tsy karazana ratra no tiako ameny betsaka ao anatin'ny foko, tsy karazana mety zavatra tenenin'olona momba ny fiainako no ameny betsaka ao anatin'ny foko fa ianao Andriamanitra. Ndao mba samy anao anjany vavaka izany sasy ianao. Toko mba teneneko zavatra materiel ny tiako ameny betsaka ao anatin'ny foko fa ny momba anao Andriamanitra, ny fiainanao Andriamanitra ny tiako ameny betsaka ao anatin'ny foko, makasika anao Andriamanitra ny tiako ameny betsaka ao anatin'ity foko ty. Ambaratsika ao anaty hira ihany hoe tsisy afa-tsainao Andriamanitra no irin'ity fona ity, je n'ai que toi.
sady ametro tanana mihitsy ny fonao mety tsisy afatsy ianao Andriamanitra. Moban'Andriamanitra no manjaka ao anatin'ny foko. Tenenao amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Zay zavatra inonao, zay zavatra tianao hitoetra betsaka ao anatin'ny fonao, tenenao amin'izao fotoana izao. Tenenao hoe ambarako fa tsy olombelona ny mpanohana ny foko fa ianao Andriamanitra. Ambarako fa tsy olombelona ny tokiana ny foko fa ianao Andriamanitra. Tenenao ambarako fa tsy vola ny tokiana ny foko, tsy arena no hitokiana ny foko fa tsy ianao Andriamanitra. Ndao mba samy anambara amin'izao fotoana izao. Ambara horen-tany, ambara horen-lanitra iray manontolo fa tsisy afa-Andriamanitra no irino ny fotsika. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Je me
tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo fatelo amby folo amby zato faefatra sy fahadimy hoe Jehova dia avo ambony mihoatra noho ny firenena rehetra ary ambony lanitra ny voninahiny iza mitahaka ny Jehova Andriamantsika izay mipetraka amin'ny avo indrindra fiankofanariavana dia fametrahantsika n'Andriamanitra eo amin'ny toerana fametrahantsika toeran'Andriamanitra amin'ny ambony indrindra amin'ny avo indrindra izay ny antony mahatonga antsika tsy afaka hiadore zavatra mandrakizay satria ny fiankofana dia natokana ho an'Andriamanitra rery ny adoration dia natokana ho an'Andriamanitra rery tsy natokana ho ana olombelona tsy natokana ho ana zavatra tsy natokana ho ana harena fa natokana ho an'Andriamanitra rery any raha ary loatra raha mba nindraindrany zany Andriamanitra zany zasy ianao do tena anandratra ny amintsika rehetra mihitsy anandratra an'Andriamanitra hoe misandrata ianao Andriamanitra sandrata ianao eo ambony ny fiainanay sandrata ianao eo ambony makasika ny fiainanay tsy haiko ny fiainana mety iainanao androany fa io mihitsy ndao hoentsika ho anatrihan'Andriamanitra hoe tompo Andriamanitra o misandrata ianao eo ambony ty fiainana iainako androany ty mety efa mandeha be ny fiainanao mety antonotony ny fiainanao mety mbola tsy mandeha mihitsy ny fiainanao fa ianao mihetra amin'izao fotoana izao hitenao anatrihan'ny tompo hoe misandrata ianao Jesosy o misandrata ianao Andriamanitra eo ambony ny fiainako eny hatramin'io zavatra lalovanao androany mety misy karazana aretina eo amin'ny fiainanao mety misy karazana ady lalovanao eo amin'ny fiainanao io mihitsy ny tian'Andriamanitra hisandratana teneny ao anatriany hoe tompo misandrata eo ambony ady lalovako androany misandrata mety aretina misy eo amin'ny fiainako na ara-panahy na ara-batana na ara-piainana mihitsy teneny hoe misandrata ianao Andriamanitra okenao hisandratra Andriamanitra ambony zavatra rehetra lalovako karazana mety fahasarotana eo amin'ny fiainako misandrata ianao Andriamanitra momba ny mahandriamanitra n'Andriamanitra mihitsy mba tenentsika amin'izao fotoana izao hoe misandrata ianao Andriamanitra ianao le Andriamanitra mpana sitrana ianao le Andriamanitra mpanao fahagagana okenao hisandratra eo amin'ny fiainako ianao le Andriamanitra mpanokatra lalana ianao le Andriamanitra mpamova aravarana zany no antsotsona eto androany misandrata ianao Andriamanitra misy karazana fiainana mbola mety efa rava avy eto amin'ny fiainanao ndao atsotsotsika hoe ianao le Andriamanitra mpanarina fiainana zany no antsotsona eto misandrata amin'izao fotoana izao le Andriamanitra mpanova fiainana okenao hisandratra eto androany raha mba mety aminao dia ndao mba eo am-pitsanganana ny atsotsotsika sy anandratatsika n'izany Andriamanitra zany hoe misandrata ianao Andriamanitra tovy amin'ny fonao rehetra mihitsy hoe misandrata ianao androany Andriamanitra eo ambony fiainako
nao mba merina an'izao vavaka izao raha eo ianao tokoa ilay Andriamanitra misandratra amin'ny avo indrindra tsy misy avo noho ianao tsy misy ambony noho ianao tsy misy azo ampitahaina aminao ty androany manandratra anao mametraka anao ambony ho lohany eo amin'ny fiainako raisy ny toeranao Andriamanitra ho ambony noho ny zavatra trehako ho ambony noho ny zavatra lalovako ho ambony zavatra mety mbola ho atrehako ho ambony zavatra mety mbola ho lalovako ho amin'ny hoavy rehetra tsy zavatra hafa Andriamanitra no avelako hisandratra tsy zavatra hafa Andriamanitra no avelako aka ny toeranao fa ianao zay dia misandrata Andriamanitra zao ao anatin'ny fizarana ny teninao dia misandrata ambonin'ny teninao Andriamanitra mba tonga n'izany teny izany ho fiainanay isy ny fiainana avy aminao ary ho fiainanay hatramin'ny fiainanay mandrakizay dia raha isy toeranao fanay masino anatin'ny fizarana ny teninao sy ao anatin'ny fandraisana ny teninao raha isy toeranao anatinay tsirairay avy mba handrenesana ianao miteny aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Afaka mipetraka tsika eto. Mamerina ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko dia alohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra hafatra manokana ho antsika dia hitondra antsika Andriamanitra amin'izao tapany voalohany izao hitondra antsika izy ho toy ny fitaizanantsika tamin'ity volana ity dia hanohy kely izany androany. Sika riavana araka ny fahitantsika teto dia velona ao an Kristy, velona ao amin'ny Kristy ary velona anompo an Kristy. Dia hitantsika ihany koa fa izitsika dia velona mba anangana ny fanjakan'Andriamanitra ary mpanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Izay taridalana omen'ny tompo antsika dia izay taridalana omen'ny tompo antsika dia izay no ataontsika, izay no iainantsika satria izay no hitahianantsika. Fanjakan'Andriamanitra dia efa nilazaina teto fa fanjakan'Andriamanitra dia ao anatintsika aloha voalohany indrindra. Ilay ara-panahy, ilay fiainam-panahy ao anatintsika, ilay maha-pino, maha-kristianina sy ianao. Dia ilay fiainam-panahy io mila ny fototra ary mila ny fanalahidy ara-panahy. Marobe ny fototra eo amin'ny fiainana na ara-panahy io na ara-piainana fa ny fototra ara-panahy dia ny vavaka. Ary be dia be ny fanalahidy eto an-tany ny amin'ny ara-panahy sy amin'ny lafim-piainana rehetra fa ny fanalahidy dia ny vavaka. Dia mila n'izay fototra sy ny fanalahidy izay zasy ianao. Noho izany mazava ho azy fa rehefa te handrava ilay fiainantsika, fiainam-panahintsika ny devoly rehefa te handrava izy dia ilay fototra ny ravany ary rehefa rava ilay fototra dia mazava ho azy fa irodana, tsy maintsy irodana ilay fiainam-panahy ao anatintsika. Mety manana anso be dia be, manana anso samihafa ny olona ny kristianina. Misy atsoin'Andriamanitra ho pastera, ho evangelista sy ny sisa fa ny olona anankiray, ny olona tsirairay. Sika kristianina zanak'Andriamanitra tsirairay dia manana anso fototra voalohany indrindra antsoin'Andriamanitra zasy ianao mba hivavaka ho amin'ny vavaka sy aina vavaka. Zava-dehibe zany hoe mahatotosa
manatanteraka ny antson'andriamanitra ny fiainantsika izany. Tena zava-dehibe izany satria izany no anisan'ny antony mampisian'andriamanitra antsika. Any amin'ny Matio 7:1 dia hoy ny tenin'andriamanitra hoe ary rehefa vitany Jesosy nandidiny mpianany 12 dia niala teo izy ampianatra sy toriteny any an-tanànan'olona. Dia hoy koa ny Matio 5:12 tapany voalohany ihany ny raisitsika ary Jesosy niantso ny mpianany ankeo aminy. Ireo tenin'andriamanitra ireo dia samy laza hoe Jesosy niantso ny mpianany. Inona ny dikan'izany ara-panahy? Miantso amintsika amin'ny fiainana andavanandro hoe miantso ny zanakao ianao, fa amin'ny ara-panahy Jesosy niantso ny mpianany. Jesosy te hiantso ny mpianany mba hanakaiky azy, mba haninona, mba hiresaka aminy, mba hivavaka aminy. Tena antso io, misy fiatraikany ara-panahy ny antso, ny vavaka. Ary tena antso io ary io antso io dia tena zava-doza ho an'ny fanaratsy, fanjakan'ny Satana ny vavaka. Ary izy Satana dia mahafantatra tsara mihitsy hoe inona ny fiatraikan'ny vavaka amin'ny ara-panahy sy amin'ny fiainana. Ny vavaka dia tahaka ny oxygène, tsy adina hevitra ny oxygène, fa fantatritsika hoe rehefa tsisy izy dia maty tsika. Ary tena hoe misy fiatraikany zato isan-jato amin'ny vatantsika, amin'ny fiainantsika ny oxygène. Fa ny vavaka tena misy fiatraikany avy alavitrisany be dia be, tsy tahisa amin'ny fiainantsika na ara-panahy na ara-piainana. Dia zava-doza ho an'ny Satana izany hoe fiainam-bavaka tafajoro izany olona anankiray izany hoe mivavaka. Dia androany zasy ianao ndao izay efa manana fiainam-bavaka mitsangana tsara, fa misy koa hoe voanomboka atomboy fiainam-bavaka, atomboy 2 minitra 2 minitra, atomboy izay efa mahavita 1 heure, tohizo ataovy 2 heures, fa misy fiatraikany tsy takatra ny saina ny vavaka. Dia ilay izy vavaka mitohy sy mifampitohy, satria ny fiainanao amin'Andriamanitra, fiarahantsika amin'Andriamanitra dia atsoiny zasenao hivavaka aloha. Misy ny antso tany saina teo, ny antso manokana, fa alohan'ny antso mahapastera, alohan'ny antso mahadiakona, alohan'ny antso mahampideran'Andriamanitra dia antsoin'Andriamanitra aloha zasenao. Antsoin'Andriamanitra tsika tsirairay avy antso manokana, antso fototra mba hivavaka, mba hiaina vavaka ary hitohy hivavaka, hifampitohy hivavaka. Noho izany dia tadidio mandrakizay mandra-pialantsika ety an-tany manana antso manokana ho amin'ny vavaka, antso manokana hivavaka zasenao. Antso io dia antso ilaina hiainana ary antsoin'Andriamanitra mba hanompo azy zasenao, hanompo azy amin'ny vavaka. Izay no antsoina hoe intercesseur. Ny intercesseur dia tsy groupe kely, tsy ny ekipa atao am-piangonana ihany ny intercesseur, fa izasa ianao, tsika tsirairay avy reto antsoin'Andriamanitra ho intercesseur, mba hivavaka ho an'ny asan'Andriamanitra, hivavaka ho amin'ny pastera, hivavaka ho amin'ny fiainan'ny olona, ary hivavaka ho an'ny asa fanompoana ao anatin'ny fiangonana, hivavaka ho amin'ny mpiara-mivavaka. Tsika tsy hoe mpiara-mivavaka dia tonga ny alahady dia vita ny amenina farany dia ho lasa, fa natsoin'Andriamanitra zasenao hanompo amin'ny vavaka anatin'izao fiangonana tondrany antsika izao. Vavaka dia planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, planina voalohan'Andriamanitra io, satria Andriamanitra vao namorona antsika izy dia noforoniny zasenao araka ny tenin'Andriamanitra ny tenenin'i Jesosy hoe ao Matio 2:17 efa voasoratra hoy Jesosy ilay fotoatiny raisiko, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana. Zasenao ilay trano naorin'Andriamanitra ho trano fivavahana, efa nosoratan'Andriamanitra ary nosoritany fa ho trano fivavahana zasenao. Izany no ampirisiantsika hoe raha vao misy olona vao nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy
dia amprisihana le olona dia tena zaraina vavaka mihitsy hoe mpivavaka ity averinao isan'andro mba hitazanan'le olona ho tranom-bavaka. Raha mijery ny tantara Mosesy tsika ny amin'ny Exodosy 7 sy 4 any a dia Mosesy natsoin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exodosy 7:7 sy 4. Ary hoy Mosesy, ivily kely ka izaho io fahitana lehibe io ahafantarako izay tsy ahalevonan'ny roimamy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa mivily izaho izy dia niantso azy tao avoan'ny roimamy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy, dia hoy izy mity aho. Natsoin'Andriamanitra, tena sarihan'Andriamanitra Mosesy dia nanehoany zavatra mahagaga, zavatra surnaturel. Nisy roimamy, nisy roimamy naniry mirehatra le izy nefa tsy mety levona dia taitra Mosesy, mitodika Mosesy dia nandeha nanjery an'le izy. Andriamanitra nisintona Mosesy anakaiky azy. Zasy ianao ry havana, ndao tsika tsy andro hoe sotomin'Andriamanitra. Misy fomba be dia be izy sotomin'Andriamanitra tsika hivavaka, ndao tsy andro olana vo andeha hivavaka fa ndao tenin'Andriamanitra androany ataontsika ho raisitsika. Mety hoe surnaturel ohatra ny an'ny Mosesy ny antsony antsika androany, fa zasy ianao ndao zao tenin'Andriamanitra zao ataontsika hoe Andriamanitra misintona atsika avy manakaiky ahy. Dia nanakaiky Mosesy. Inona ny antony? Tian'Andriamanitra Mosesy hivavaka, hiresaka aminy. Ary nanomboka tamin'io fotoana io dia nanomboka sarihan'Andriamanitra matetika Mosesy hoe andao indray hiresaka amiko, hivavaka indray mandeha ary Mosesy misy fotoana ary Mosesy tsy indray mandeha fa indroa entin'Andriamanitra hoe ndao 7 andro sy 7 alina hiresaka amiko, hivavaka. Satria tao ambadiky ny vavaka nataon'ny Mosesy nanomboka tamin'io planin'Andriamanitra rehetra tao amin'ny fiainan'ny Mosesy. Andriamanitra tsy niteny azy hoe Mosesy avy aty fa misy ranomasina mena hisokatra, hisy mana be dia be ho alatsako, na hoe hisy loharano miboiboika avy amin'ny vatolampy fa avy ianao. Fa Andriamanitra niantso azy fotsiny mba hanantona azy hivavaka. Ary tao ambadiky ny vavaka planin'Andriamanitra rehetra tao amin'ny fiainan'ny Mosesy. Tadidio isaky ny miditra amina vavaka, fiainam-bavaka zasy ianao, dia ao ambadik'izay misy planin'Andriamanitra be dia be amin'ny fiainantsika ataony tanteraka. Tsy fantatrao ohatra ny tsy nahafantara Mosesy hoe isinona moa zany hanantona azy dia isinona avy eo, fa ohatr'izay ihany koa tsy fantatrao izay ho ataon'Andriamanitra. Tena miafina amintsika no avy fa isaky ny vavaka zasy ianao dia tadidio. Ohatra ny Mosesy vavaka izy ao ambadika ao efa nisy ranomasina misokatra, efa hitan'Andriamanitra, efa nisy papelika sy mana ilatsaka isan'andro mandritra ny 7 taona. Fa miantony voalohany indrindra tsy maintsy natsony aloha Mosesy mba hivavaka. Noho izany raha mba te hamoaka planin'Andriamanitra amin'ny fiainana kristianina anankiray dia mila manantona an'Andriamanitra, manakaiky an'Andriamanitra mivavaka. Etsy andanin'izany koa rehefa te hamotika anafoana hamotika sy handrava planin'Andriamanitra amin'ny fiainana kristianina rainy dia voly dia any amin'ilay fototra ny fototra, any amin'ilay antso fototra dia ny fiainam-bavaka any ny ravahany voalohany indrindra. Lasa ataony mekamo mivavaka kristianina ray rehefa te handrava planin'Andriamanitra amin'ny fiainana izy. Raha tsorina ny planin'Andriamanitra rehetra eo amin'ny fiainantsika dia mifamatotra ny fototra, mifamatotra ny vavaka izay ataontsika. Antso voalohany io antso fototra, ary ny ao ambadika io ambadika ny fiainam-bavaka ao Andriamanitra te hanatanteraka planiny be dia be amin'ny fiainanao na amin'ny hoavinao ara-panahy sy ara-piainana. Inona koa ny dikan'izany? Dikan'izany ihany koa ny olona anankiray raha vao mijanona
raha vao mijanona tsy mivavaka ny olona anankiray a dia mijanona dreo ihany koa ny ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainany. Dikan'izany ihany koa raha vao mivoaka amin'ny fiainam-bavaka ny olona anankiray a dia mivoaka ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainany. Ary inona no tsy maintsy tanteraka rehefa tsy tanteraka ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona anankiray a, planiny devoly be lavitra be dehibe isan'andro tiany ho tanterahana amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay mivoaka amin'ny planin'Andriamanitra. Ny olona anankiray mipetraka eo amin'ny vavaka amina fiainam-bavaka kosa dia mipetraka zany ny olona anankiray ny kristianina iray mipetraka eo amin'ny planin'Andriamanitra eo amin'ny vavaka dia ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainany no tanteraka. Ny olona anankiray mivavaka mitohy sy mifampitohy dia ny planin'Andriamanitra be dehibe. Raha vao namboarin'Andriamanitra zasenao dia efa misy planina be dehibe mihitsy nampanarahany antsika fa raha izasenao kristianina anankiray mitohy sy mifampitohy mivavaka dia ilay planin'Andriamanitra mitohy sy mifampitohy tsy mijanona intsony hatrany an-danitra. Fa raha vao rava kosa fiainam-bavaka ny olona anankiray dia rava planin'Andriamanitra amin'ny fiainany rava no aviny. Hidirantsika lalindalina amin'izany ary havana dia fitory-lalana, taridalana iraisan'ny mpino tsirairay, tsy ny ekipa fotsiny fa tena hoe mpino tsirairay hatrany Madagasikara, fiangonana tsirairay ao Antananarivo, any Toamasina, any fiangonana rehetra any Antsirabe, fiangonana rehetra ao Antananarivo dia ny eto France dia antsoin'Andriamanitra zasenao manomboka androany, manomboka roviana hoe manomboka androany. Mpino tsirairay avy anokantsika hifotsika, tsy haiko hoe matory amin'ny firy ianao na hoe matory alova ianao sa matory tara, fa manomboka androany efa nanomboka ny tany Antsirabe tamin'ny herinandro, fa manomboka androany anjarantsika eto France no entina mambavaka tsy kretiany fa tena ny mpino tsirairay avy ao amin'ny Amereux, fiangonana rehetra ny Madagasikara ao amin'ny Amereux, manomboka androany amin'ny 12 alina hatramin'ny 25 vavaka zasenao, vavaka ataontsika hidirantsika hiditra lalina amin'ny fototry ny fototra iombonantsika manomboka androany mandritra ny herinandro dia hivavakantsika ho an'ny La France. Misy olona eto pasteur Tahina nentin'Andriamanitra avy any La Réunion izy tonga eto ny raha vavintsika anankiray avy any Madagasikara tonga eto fa ataon'Andriamanitra eto France hivavaka hiaraka amintsika ho an'ny La France. Dia hivavakantsika ho an'ny fiangonana kristianina rehetra eto a France, hivavakantsika ho an'ny fiangonana Amereux Paris, hivavakantsika ho an'ny mpino kristianina rehetra eto a France. Dia nivavaka ataontsika ho atombokantsika raha afaka mba projetena ny antom-bavaka fa hanombokantsika vavaka foitsika fa zasenao manomboka androany amin'ny 12 alina hatramin'ny 25 tsika reto tsika ne mba oratsika fa ny any Madagasikara ne zany amin'ny 12 alina zany amin'ny ray maraina ngery zareo no hifoy dia zasenao indray hoe tsika tian'Andriamanitra ho tahina indray dia tsika indray tsy hanao fa androany dia vavaka ataontsika ao anatin'izany tarika ny antom-bavaka fa rehefa tonga any an-trano ianao mora raisina ilay vavaka ho tetezintsika hoe ho an'ny La France, ho an'ny fiangonana kristianina rehetra eto a France, ho an'ny mpino kristianina rehetra, ho an'ny fiangonana Amereux Paris. Ndaontsika ritsangana alohan'ny hidirany mpanompon'Andriamanitra mba hiara hivavakantsika. Manaroratra koa tsika hoe misy mpanompon'Andriamanitra avy any ivelany miara mivavaka amintsika eto, vavaka arintsika eto. Mankasitraka anao izay Andriamanitra ny amin'ny fampianaranao satria tena tianao loatra izay dia apresianao mba hiditra amin'ny fototry ny fototra, hiditra lalina amin'ny fototry ny fototra, fanalahidy dia ny fiainam-bavaka, vavaka mitohy sy mifampitohy. Saotranao ny amin'izao fotoana izao izay omenao anay
mba iandrasanao anay ivavaka ho an'izao la France zao. Mety petraketo izay, mety mandalo ihany koa, fa ndreto izay tena androany mihitsy fotoana mba andrasanao izay ivavaka ho an'izao la France zao. Vavaka izay Andriamanitra mifona ho an'izao la France zao, izay rehetrarehetra ny olona monina eto dia mifony izay mangataka ny famindrapo, mangataka ny fanadiovanao Jesosy Kristy, mangataka ny fiantranao manokana ho an'izay rehetrarehetra mipetraka eto a France. Vavaka ihany koa izay mangataka izay fanamasinao, famanginao manokana, famanginao fanamasina ny olona tsirairay avy eto amin'izao la France zao. Mangataka izay mba ho taominao fanahy masinao izay rehetrarehetra olona tsy mbola mino anao, tsy manana an' Jesosy ho tompony, ary mangataka izay fanahy masinao mba mpino tsirairay avy dia mba tao misan'andro, tao misan'ora, tao misa jegondra fanahy masina, tao misa minitra anatona anao ary ho fenoinao. Vavaka koa izay amin'izao fotoana izao ho an'ny fiangonana kristianina rehetrarehetra eto France, na fiangonana malagasy, na fiangonana vahiny rehetrarehetra, na fiangonana zokiny, na fiangonana zandriny rehetrarehetra, hoentinay mba hisy famanginao manokana fanahy masinao amin'izao segondra izao, mba hisy famanginao manokana ny mpino tsirairay avy fanahy masinao, mba tao mianatona anao fanahy masinao, mba hiditra mifototry iverina amin'ny fiainam-bavaka fanahy masinao. Mangataka izay fanahy masinao mba ndranao ihany koa andrakotra an'izao la France zao, ndranao andrakotra ny fiangonana kristianina tsirairay avy, ndranao Jesosy andrakotra mpino tsirairay avy. Dia mivavaka ihany koa izay ararotinay koa izao fotoana izao mba hivavaka ho an'izao fiangonana Aimerieux Paris zao, izay tondranao anay, mety mpiangona eto isan-kalahady izay, mety mandalo ihany koa, fa mivavaka izay ndreto izay mitondra an'izao fiangonana izao, fona ho an'izao fiangonana izao izay Jesosy io, mangataka ny famindraponao ny fiatranao tanteraka, ary vavaka izay mamangy fanahy masina, isy famanginao manokana fanahy masinao ho an'ny tsirairay avy izay efa nentinao tao amin'izao fiangonana izao, izay rehetrarehetra ato anatin'ny fiangonana, ary izay rehetrarehetra mbola ho avy tianao anompo anao eto amin'izao toerana izao, isy famanginao manokana fanahy masinao, ary mangataka izay mba ho taominao isa-tsegondra ny tsirairay avy, anatona anao, ho fenao anao ary ikambana aminao isa-tsegondra. Vavaka koa izay ho an'ny mpino tsirairay avy anatin'izao fiangonana izao, ianao fanahy masina ny ampahery, anangana ary anasitrana izay rehetrarehetra nentinao anatin'izao fiangonana izao, dia atolotra ianao ny voninahitr'Andriamanitra ary tehirizo ny tsirairay avy izay nandre izany teninao izany, mba ho tena ho tafaverina tanteraka mifototra, tena hiasa andro aman'alina anamafy izany fototra izany, dia mifiainam-bavaka ho voninahitry ny anaranao rery ihany, amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Amin'izao fotoana izao kosa antsika ry havana eo am-pitsanganana ihany mba andraisantsika isaorantsika n'Andriamanitra, nomezantsika voninahitra n'Andriamanitra, fandraisantsika amin'ny mpanompony izay irahany pasteur Tahina Raniraka, mangataka amin'ny pasteur tompo, pasteur dia tena ampiasain'Andriamanitra mampahery olona be dia be mihitsy izy fa androany fitiavan'Andriamanitra asenao alefany aty alavitra aty izy ampahery antsika, ndao mitehakitsika fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra sy fandraisantsika ny pasteur. Merci beaucoup, pasteur Tatrin. Bonjour à tous, miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, afaka mahazo toerana ianao mintsy manantena fa salama tsara daholo dia aloha tonga dia teneko mamelahana sady raha ohatra ka miteny gasy amin'ny teny vazaha hoe manao vary amin'anana, nareo moa mipetraka izaho mitsangana, donc ny vary mitsangana fa tsy maninona. Fifaliana be ho ahy no tonga eto amin'ity toerany hitondra fampahirizana, hitondra fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ary mintsy manantena fa efa nandray be be ianao voananompo ity fotoana ity. Alleluia. Misy zavatra saika nyteneniko efa tenen'ny mpanompon'Andriamanitra hafa dia tsy voatery ho aveliko intsony. Amen. Satria
Izay mahafinaritra ny fiainana miaraka amin'ny Kristy hoe tsara loatra izy ary izy ny namonina ny zavatra rehetra. Ary amin'ny fiainantsika dia amin'ny lafiny maro samihafa. Ny fampianarana momba ny bavaka dia sarobidy be ary fototra tokoa. Fa mila koa tsika mianatra toe-panahy, fomba fiadiana, fomba fiasana. Amen. Donc misy domaine be da be tsika hoe ho an'izay maniry an'izany hoe te hanambady dia misy fanalahidy amin'ny fanambadiana. Ho an'izay mitady asa misy conseil azonareo ny tsika tongavana be da be ny domaine ny fiainantsika. Satria Andriamanitra dia te hanome fifaliana maro samihafa. Dia hivavakantsika, hanao hivavakantsika hisaotra an'Andriamanitra, nous allons prier que Dieu puisse te parler simplement. Dieu a déjà commencé à parler, mais vous savez, tout est dans la disposition de ton cœur. Tout est dans ta capacité de réception. Aujourd'hui, nous avons les disques durs. Il y a très longtemps, on a commencé avec des disquettes. Ceux qui sont un peu âgés comme moi connaissaient les disquettes. Ça pouvait à peine contenir 1 gigaoctet peut-être. Après, on a évolué un petit peu, on a pris les CD-ROM. Ok, un peu plus de mégas. Après, il y a eu les clés USB. Au début, c'était 4 gigas, c'était déjà énorme. 16 gigas, 32 gigas, 1 Tera, 2 Tera, 2000 Tera pour les grandes entreprises. Tout est dans ta capacité de réception. Ramis voula bem soukati de midna don voul manana pocket veno ona pocket no. Quel autre les pocket? Aptumbu les pocket ba get anget otan rira vavre. Aptumbu une capacité de réception non. Amen. Voulna taita be anon tum fe no ve voulna andrayan leis. Sangue ma patunga tika le ma tête ka il va avec tika za mata ota. Fa introduction entre. Zay mampatonga an'Andriamanitra mampiandry antsika misy fotoana hoe velariny tsara aloha ianao mba hisandratra hisokatra tsara les capacités de réception. Fa raha mety tahanondraka oram-pitahiana be izy nefa ianao tsy vonona fa tsy io kely ohatan'le séromany amin'ny hôpitaly reny tsy izy tomba tsy mendrika ny fitahiako zany. Mila velarina aloha ny sainao, mila velarina ny fiainam-panahinao. Amen. Fiainam-bavakao. Fa avakantsika misaotra anao zay fa ny masinao. Misaotra anao satria eto ianao ary miasa amin'ny fonay tsiraray avy. Tenena amin'ny fombanao Tompo. Misaotra satria efa niteny amin'ny fomba maro samihafa tokoa ianao ary matoa anao miteny dia mitondra fiainana, mitondra fahombiazana, mitondra fanavaozana. Amin'izao fotoana izao dia mangataka aminao fa ny masinao hitendray aminay ary ampahery. Merci Saint-Esprit parce que ce temps n'est pas un temps au hasard, que ça ne soit pas un temps juste habituel, mais que vraiment chacun puisse s'ouvrir à toi cet après-midi, s'ouvrir dans une nouvelle espérance, s'ouvrir dans une nouvelle foi pour recevoir de toi. Recevoir la guérison si c'est nécessaire, recevoir la transformation, recevoir cet renouvellement dans nos pensées. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Misavatra anakuru tiku ampita mtiki androania. De rehefa manomana fotoana ohatran'izao moa dia misaotra anareo moa, misaotra ny fiangonana aminareo Paris izay mandray tena fifaliana be c'est vraiment un privilège. C'est la première fois que je viens prêcher ici. J'ai déjà visité quand on a démarré à Montrouge. Je dis on parce que nous sommes la même famille. Amen. J'ai prêché au foyer ce matin, c'est la famille Fessep, et là je suis avec ma famille MRE. Cousins, cousines, ça c'est la tenue ralas en apave. Amen. Des fen fou de tes ala zavatra be da be no. Araka ny teneko teo be da be tsy na le domaine afaka atoriana. Dia nangataka fanahy masina inona ny tena qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple à MRE cet après-midi?
dia zavatra anankiroa no zaraiko a amin'ny farana izara kely momba ny ao anatin'ity boky izany soratako ty a cœur vaillant zay efa niraisan'ny rahalahandry tamin'ny heriny a fa avant an'izay dia misy an'ity teny tsotro ty hoe misy miresaka mombanao, misy miresaka mombanao. Za tsy miteny hoe misy mifosa fa misy miresaka mombanao. Zay ilay aloha hevitra amin'ny teny malagasy zay zaraiko vetivety a, satria ny fomba maro samihafa ny fomba hitahin'Andriamanitra antsika fa ny anisan'ny fomba lehibe sy matetika ampiasan'Andriamanitra hitahinantsika dia amin'ny fifandraisana amin'ny olo-kafa, ny relation. Amen. Mampiasa ny relation ny tompo a hitahinao sy hitahy aho. Dia sarobidy be ny kolokoloinao ny relation amin'ny olo-kafa ary ajainao ny olona izay alefa n'Andriamanitra aminao. Dia tsy ten'Andriamanitra tsy manosika anao koa hanaja ny tsiraray avy. Aza mieritreritra ianao ibandriva tsy tiako maizina iny za tsy handray avy amin'iny zany, nefa ino no man'Andriamanitra. Mety io boay kely io, mety io sipa tsararaina io, mety io tovovavy hoe tony koa avaizinareo. Tsy io zay no tiako torena précisément fa misy tantara amin'ny Baiboly a Davida tany Tsiklag. Niaraka tamin'ny soldat ny Davida tonga teo Tsiklag izy a, taotra reo mipetraka normalement. Potika Tsiklag a, lasa daholo ny ankizy ny zanany vadin-jareo sy ny zanany-jareo. Dia ny Baiboly miteny hoe lahabe zao, bandy be, le tsy mety mitomany reny fa nitomany ry zalahy. Aiza ny vadinay, aiza ny zanakay. Dia vavaka moa Davida hoe Andriamanitra ho andresy ve, raha androsy ve dia ahoana? Azo fahombiazana sa tsy dia izy Andriamanitra hoe mandehana fa miaraka aminao aho. Dinona ny fomba nampiasain'Andriamanitra mba ahazoana ny fandresena satria tsy fantatra koa hoe nakaiza ilay vadin'ny Davida sy ny zanany, ny vadin'ireo soldat sy ny sisa. Dia nisy bandy kely maratra niona tamin'ny Davida avy tany amin'ilay fahavalon'ny Davida. Io bandy kely io, boay kely io ny tena zavaka amin'ny tenanareo, aiza ny vadinareo sy ny zanakareo fa meo sakafo mba karakarao aho. Dia jereo tsara ilay toe-poan'i Davida, andrasan'Andriamanitra amintsika. Raha ohatra Davida ka hoe iza koa tsy vono ihany fa makaleo, tsika rehefa manana problème fa atao inandreo boay kely io. Dia ravo tsy nandray fandresiny Davida. Fa tonga sainy Davida, ampiasain'Andriamanitra ty boay kely ty. Avy ary mena sakafo, aiza ry zareo, protégenareo ve za? Oui, avy. Dia azony Davida ny fandresena, azo daholo tsisy verina vadina zanaka. Tourteny Jesosy devant 5000 hommes, plus femmes et enfants. Iza nitondra fitahina tao? Boay kely foana. Misy boay kely amin'ny fiainanao. Boay kely nanana mofirosy. Asa mofidimy dia hazan-drano roa ngamby e? Mofidimy dia hazan-drano roa. Tenenina akaikina aza sous-estimena. Aza amin'ny sous-estimena na iza na iza. Amen. Zay aloha ny afatra voalohany. Dia misy miresaka mombanao. Resaka momba ny Davida fa be da be ny zavatra afaka zaraina fa fitiny fotsiny hoe fitiniko izy eo. Fantatsika tsara angamba ny tantaran'i Davida. Amen. Na tonga inona ny tena mampalaza indrindra ny Davida dia Davida nandresany. Amen. Dia zao nampaherantsika pasteur tantely amin'ilay resaka vavaka. Dia ilay vavaka hoe eran-tany fiangonanay mareo any Antsirabe, any Tamatavy, any Antananarivo mazava ho azy sy eran-tany. Amen. Zany hoe na dia lavitra ara afaka mivavaka, zay koa ny herin'ny vavaka. Amen. Dia tia komparezana olona anankiray sy roa na nareo rehetrarehetra tsy teny ity momba ny Davida sy Goliaty. Tadidio tsara fa Davida sy Goliaty
tsy niady encoreaccore tsy nanao judo eno tsara fa raha nanao judo Davida sy Goliath dia velomy David velomy aboakely fa potikela aztsika le film ao fa alavitry Davida no nandresany Goliath tamin'le vatokely vato ray ve de mba hoaizy vato ray monja nandresany Davida ny Goliath vato ray dia efa ampy amen dia donc rehefa misy ady atrehanao sasany misy dossier andrasanao misy zavatra andrasanao aza menomeno anao grevy dia ho azoko non 0 égale 0 mivavaha lavitra hoe omenomenomako be o patron mandreraka mahatsiravina ianao patron 0 égale 0 voaroko ianao dia very asa fa hivavaha lavitra ty vadiko ty fosanao vadinao eran-tany 0 égale 0 vavaha lavitra ny zanakao tianao iovy tianao androzy tianao iendry kokoa aza menomeno sanatra tsy dia mahatsiravina kamolakamo vavy zao ve za ve dia miteraka n'olako zao manoziny ianao zay vavaha amin'ny lavitra aza atao coracore tsy voatery atao coracore foana ny zavatra rehetrarehetra amen dia Davida zany nafantaritsika ny Davida hoe nandresany Goliath halleloia fa nefany dia zao ohatrany mampimely teny hoe tsy afaka nandresany Goliath Davida raha tsy niady tamin'ny Goliath mazava ho azy fa ny nampatonga anazy hoe tonga teo anatrehany Goliath nisy lalana teo matoa PSG mety azy deuxième ligue des champions satria misy qualification 16e 8e quart demi-finale andresany Bayern sa tsy andresy Bayern traky ny lioanany Munich azonareo ve tika tongavany misy étape zay nomanin'Andriamanitra eny amin'ny lalan'ny mpianan-tsiraritsika tsiraray avy na amin'ny hoe ahitanao ny anjaranao io amin'ny tokantranonao na amin'ny hoe ahitanao évolution professionnelle na ahitanao évolution amin'ny ministère zay sokafan'Andriamanitra ao anao amen dia Davida nisy dia nisy nyresaka momba ny Davida fotoana maro samihafa voalohany aloha tonga mpaminany aveliko vetivety le film tonga mpaminany Samuela nitady lehilahy mahery hosorona mpanjaka vaovao ho an'i Israely dia nalefa daholo izy fito lahy tsy voatery miteraka fito lahy fito vavy ianao fa na miteraka valary mbola possible satria le fito sy nilaina fa le 8e manofo safidian'Andriamanitra dia tsisy ny rarahany Davida mihitsy no nandraina tsy ny rarahana azy tamin'ny voalohany fa rehefa Andriamanitra no misafidy hoe non ianao no ho antsony dia tsy maintsy miresaka momba anao ny olona dia ozy izy mpamin'ny Samuel hoe ireo daholo ve ny zanakao lahy tsy fantako nasorana be voly Jesse gratte amin'ny lohany izy aloha andraso alova misy an'le bandy kely any an-tsaha iny na i Davida na naresy matsovy any Davida Samuel na nyteny hoe tsy hihinana an'le buffet milay be tsika raha tsy tonga eto Davida voaniditra teta tonga dia buffet milay be tonga Jesosy tsy hikasika aloha fa so dia tsy tafitoeny eto voky aho dia tsy matory teny tsony dia niresaka momba ny Davida hoe izy nge le mpiandrondra ok ohatra raha afaka fisina vetivety afaka jerenao amin'ny tenin'Andriamanitra 1 Samuel chapitre 16 verset 13 1 Samuel chapitre 16 verset 13 zay zavatra ny fitin'izay hoe fitina kely hoe dia nalainy Samuel nitandroka nisy jiloilo ka nosoroany teo avoan'ny ralàny izy dia tonga tamin'ny Davida ny fanahin'i Jehova hatramin'izany androany ka nandroso hatrany izy hatrany ary Samuel nitsangana dia nakandramany tsy ho izantsika fa ny fanahin'i Jehova niala tamin'ny Saoly ary nisy fanahy ratsy avy tamin'ny Jehova nampahory azy dia hoy ny mpanompon'ny Saoly taminy indro misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampahory anao ka aoka ny tomponay andidi ny mpanompony izay
eto anatrehanao hitady lehilahy mahay mitendry lokanga dia rehefa tonga aminao ny fany ratsy avy an'Andriamanitra dia hitendreny amin'ny tanany ny lokanga ka ho tony ianao. Dia hoy Saoly tamin'ny mpanompony, ka roy amiko lehilahy mahay mitendry tsara ka eto aty amiko izy. Dia niteny ny anankiray jeo amin'izay andiny fa 20 jereo tsara. Dia niteny ny anankiray tamin'ny zatovo ka nanao hoe misy miresaka momba ny Davida io arakitsika le film misy miresaka momba ny Davida. Indro efa nahita zanakalahy Isay avy any Betlehema ao, mahay mitendry sady lehilahy mahery sy matanjaka, mpiady, manatsaina amin'ny fiteny, tsara tare, ary Jehova ny momba azy. Cette qualité d'un homme selon le cœur de Dieu. Dia naniraka iray tany amin'ny Isay Saoly ka nanao hoe alefa satria amiko Davida zanakao ilay miandro ondry. Dia nandray borika Isay ka nasainy hitondra mofo sy antonany divay ary osilahy iray dia nampitondraina ny Davida zanany ho any amin'ny Saoly izany. Dia tonga Davida teo amin'ny Saoly ka nijanona teo anatrehany ary tiany Saoly indrindra izy ka nataony mpitondra fiadina. Ary naniraka hafatra ho any Isaia Saoly ka nanao hoe aoka Davida hitoetra eto anatrehako fa efa nahita fitsy teo masoko izy. Ajanoko eo ny famakina fatatsika hoe rehefa tonga ilay fanahy izay ratsy mikasika ny Saoly dia mitendry Davida dia manasitrana ny Saoly. Fa ny tiako hatongavana dia izao hoe misy miresaka momba anao niteny aminao tamin'ny voalohany teo hoe ny relation ny fifandraisana mitondra fahombiazana sy fitahiana amin'ny fiainantsika. Nitenitsika teo hoe aza misous-estime ianao na izy fa na kely na lehibe afaka manampy anao ampiasain'ny tompo hitay anao. Amen. Dia eto zany tantarany Davida nanambara tamintsika tamin'ny voalohany hoe tsy afaka nandresan'ny Goliath Davida raha tsy niady an'ny Goliath, nefa tsy afaka niady tamin'ny Goliath Davida raha tsy nanome alalana anazy Saoly mba hiady amin'ny Goliath izy. Azotsika. Dia eto tsika dia micomprendre azotsika eto hoe i Saoly no niantso an'i Davida aloha tamin'ny voalohany hoe nataon'Andriamanitra nisy ny circonstance mba ahafahana hoe atsony Davida hitsao amin'ny fanjakana hitendry lokanga anampiana mpanjaka Saoly. Dia izay zany tiako hisaritana ny saintsika hoe Andriamanitra manome fanomezam-pahasoavana antsika tsiraray avy. Alleluia. Dia mila vonina ianao mila miasa ianao ary mila midevelope ny talenta sy ositra izay men'Andriamanitra anao ahafahanao manao ny asan'Andriamanitra. Dia rehefa misy manokatra valavalana ny tompo hoe hiasa ho anazy ianao hitondra fanasitrana hitondra fahombiazana ary ameme voninahitra anazy dia vonina ianao. Tena anankiray zoza raiky hoe izay vonina ny valina. Avereny hoe izay vonina ny valina. Izay tsy vonina tsy nitenenena intsony. Izay vonina ny valina fa izay tsy vonina dia tsy mitenitsika. Dia Davida matoa nisy olona anankiray afaka niteny hoe mahay mitendry lery, bogosy, matanjaka, manana fahaizana miteny. Satria nanino? Nisy nijery anazy. Mijery ny fomba fitendry ny piano dia efa afaka miteny efa taona ny 5 taona izy miteny sa 2 taona. Satria misy expérience zay mampitonga ilay jury. Afaka hoe le fe ao anao efa 10 taona anao zany nihitra izay. Misy expertise ao. Dia tiako hatongavana hoe Andriamanitra rehefa hiantso anao mila vonina ianao diniany olo-kafa. Satria somary nitsika kely niteny taminao hoe misy miresaka momba anao, tsy hoe misy mifosanao, fa tsy maintsy misy olo ampiasain'Andriamanitra hijery ny fiainanao ahafahany hoe misy vokatra ve ao, afaka atsokisana ve izao sy anao. Amen. Satria nandrayntsika manatena amin'Andriamanitra hoe Jesosy te handrosa, te hanao ny asanao, te hieraka izao tontolo izao mihitsy zao hoe te ho tafita amin'ny fianarana, te ho tafita amin'ny asa. Fa
fa le toe-panasy le toe hoe vonina ve anao izay vonina ny vanina dia mangataka amintsika ary manosika antsika amin'ny tompo androany hoe manekely ho dia zaka mijeranao ny responsable ny leader amin'ny teny hoe mahafinaritra be tsy fa tsy izy tsy mila hovaina fa tsy mety fa raha inao menimena fizako ianao no mitsara surtout hoe samy prala zany fa samy tsy manana titre paster samy prala dia ferano izy paster ala tsy miteny ninina ferano izy fandrino izy azonareo ve tika tongavana nefa ny baiboly miteny hoe tavandralahy mandraritra ny tavandralahy ny fon'ny lehilahy mikasika ny fon'ny lehilahy hafa vehivavy koa ohatran'izay zany hoe matotongo ty tenty amintsika androany satria misy nouvelle saison tian'Andriamanitra atao amin'ity fiangonana ity amen hitanao nisy fotoana ity fiangonana ity nandalo période be tabe hoe mifindrafindra sy ny sisa zao isika aimereux paria men'Andriamanitra stabilité rehefa stabilité pour porter beaucoup de fruits maintenant amen. Et c'est pour ça que je suis là pour activer, vous encourager, activer les talents et les dons. Et les pasteurs et les leaders sont là pour entendre. Sérieux, il fait favre. Scaf, t'es sérieux. Sérieux, il a l'air. Aznaro leader, ça. Ça tient plus m'soukatra ny talent tsirairay avy. Mitorina en équipe de louange, avy tsy le mitendry piano eto foana toute l'année visaka izy fa mba me-repos le aza. Le mitendry batterie foana moa bon. Raha lahatsy koa afaka mitendry. Azana ny tika tongavana, plus tika miara-miasa. Samy faly miara-masy ndao daholo ary eo fampitona e. Vavaka tokony afiry. Amin'io ve tsotra kely zany ndao e. Dia miredareda dia mitombo dia misy vokatra be dia be dia ianao indray no gaga oh wow fa le wow tsy tonga ho azy tsy maintsy vonina ianao hiady amin'ny Goliaty matona nefa ianao vonina hiady amin'ny Goliaty satria manam-pinono Davida dia nanam-pinono hoe tsy maintsy andresany Goliaty izy satria fatany hoe Andriamanitra miaraka aminy amen fa fatany fa hitany koa hoe nandresiny liona sy ny orsy izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny finoana izay finoana dia mahita minona amin'ny zavatra mbola tsy hita matetika mbola tsy hitanao izy dia minona anao fa hitranga amen zay le finoana ozy isika fa misy situation na finoana koa hoe efa nampisehoan'Andriamanitra atao anaty expérience anao dia efa fantatra hoe mety liza dia mino ianao azonao ve misy tantaran'ny Elisa mpaminany sy ny tovolahy hoe nitoby marobe ny fahavalo teny tendrombohitra dia kivy be le lehilahy tena ny mpaminany Elisa reny fahavalo fa be da be manodidina antsika dia ozy izy Elisa hoe calme laba tsisy dikany io dia mivavaka ary mpaminany Elisa hoe sakafo ny masom-panahiny Jesosy voasokatra vao mivavita ny vavaka mpaminany Elisa nisokatra maso le boakely mbola boakely ihany ho io nahita anjely marobe sy mpiao mbola matanjaka lavitra izy dia nino izy hoe azo fandraisantsika zany hoe mangataka famindrapon'Andriamanitra anao ary maneke zany hoe misy miresaka mombanao zay aspect zay ohatrany hoe ady par rapport amin'ny Goliaty fa ho faranako ty première partie ty jerentsika vetivety tsy nangatako ana affichage izy fa raha afaka affichenao dia tsara be hoe ao amin'ny Estera toko fahenina Estera toko fahenina andininy voalohany deuxième aspect aloha misy miresaka mombanao dia amarana amin'ity boky ty ako Estera toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo fakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia raha afaka misafisitra any jereo amin'ny baibolinao Estera toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary tamin'ny alina iny tsy nahita torimaso ny mpanjaka ka napaka ny boky fitadidiana ny tantara ary novakiny teo anatrehan'ny mpanjaka izany ka indro voasoratra fa Mordekay noho ny apanga ny Bigitana sy Taresy reo lahy isan'ny tsindranolahany mpanjaka dia ireo mpiamina teo ambaravarana izay nitady hamono any Aseroisa mpanjaka ary hoy ny mpanjaka
inona moa ny fisandratany sy voninahitra mba hifanomena amin'ny Mordekay noho izany fa hoy ny zatovy ny mpanjaka izay sy nanompo azy tsy mbola nisy nomena azy. Misy miresaka mombanao. Mordekay nanao asa soa niaro ny mpanjaka. Tamin'ny fony izany sy nieritreritra izy hoe azo zavatra fa niaro ny mpanjaka izy. Dia nandeha nefa fotoana Andriamanitra tsy manadino ny zavatra soa ataontsika rehetrarehetra. Rehefa tonga ny fotoana ny tompo hoe mijinja anao ny zavatsoa nataonao dia ataon'Andriamanitra tsy mahita tory ny olona tokony hoe hanampy anao sy hitay anao. Dia manomboka misy miresaka momba anao izay hoe efa nazo fisandrataka nga moa i Mordekay tamin'ny zavatra nataony. Efa nazo voninahitra ve Mordekay? Dia iny fa nanono resaka ilay mpanampy anazy, mpiasa anazy hoe mbola tsisy ka. Dao fa mamboaritsika izany dossier zany. Ka izao tsy komparezana aminao androany. Mety misy zavatra efa ela ny andrasanao amin'ny tompo blocage dans une situation donnée dia mivavaka ho anao androany hoe tsy ahita tory ny olona en position, en pouvoir pour régler ton dossier. Amen. Anjaranao no mandray an'izany, anjaranao no mino an'izany fa izay film izay dia miverimberina amin'ny Baiboly. Tantaran'i Josefa moa dia tsotra tsy nahita tory Farao fa nahazo fahitana izy hoe misy zavatra 7 vaches grasses, 7 vaches laides. Tsy nahita tory izy fa nahita épi de blé forte, épi de blé faible. Dia fantatsika hoe 7 années d'abondance et 7 années de famine. Ok? Fa ny démarrage n'izay hoe tsy nahita tory izy. Il eut l'esprit agité. Et je prie pour toi cet après-midi. Si tu es concerné pour ça, tu as tellement prié, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu as semé comme il faut, tu as eu le cœur pour ça. Je prie que Dieu agite l'esprit de ceux qui sont en autorité pour te bénir. Alléluia. Misy miresaka momba anao. Aoka ianao vonona andray avy amin'Andriamanitra. Alléluia. Aoka ianao vonona andray avy amin'Andriamanitra. Raha lafaniry moa. Raha lafaniry tsy fantatro. Efa hitako any izy amin'ny Facebook live satria zaho mpanaraka foana matetika rehefa lahady any alariny eo. Dia tamin'ny herintaona moa zay tamin'ny oktobra nakà Madagasikara dia nivizite an'ilay Revival Messenger anaka tamin'ny Tsuc Joïka. Efa mifankafantatra zay taloha dia natao ny asan'ny tompo dia raha Joïka moa izay mahafantatra anazy amin'ny Revival Messenger tena mikasika tanora, mikasika olona be da be izy. Raha izy manao publication anao dia mirongatra be anao. Dia tamin'ny aminy 2 semaines dia efa publication raha Joïka momba ny faniry hoe izy ny anisan'ny formateur mpanompon'Andriamanitra nampiasain'ny tompo. Fa tonga dia fantatra io monsieur Faniry, monsieur à son niveau c'est un monsieur. Satria ny resaka momba anazy raha Joïka izay manana izay otsy izay hoe mikasika olona be da be. Dia quand il va partir à Tana, raha Faniry any an-dalana, raha Faniry. Satria efa hitanay tamin'ny Facebook ianao. Ka matoa moa izany mipetraka eto mitsangana eto androany satria raha andro resaka taminareo tamin'ny herinandro. Nanao annonce be ty boky ty vakiovy tio fa tena nampahery anahy. Misaotra raha miresaka momba anahy. Mila mifampaherytsika, mila mifanohantsika, mila mifanohantsika amin'ny osy ny tsirairay avy. Tsy manana feo avy ny fanira. Tsy manana feo avy ny aho avy loatra. Tsy manana ny bikanao ny tsara tarehy. Tsy mitovy, tsy manana ny volonao tsy manana ny volanao Samy manana fameza-pahasoavantsika. Amen. Fa eritrereto hoe
Ndraindray manko tsika ohatrany hoe na anivon'ny fiangonana ary lasa hoe nofinofo fotsiny hoe rehefa uni tsika mahavita zavatra nefa ao anatin'ny fiangonana ao anaty fiangonana tsika tsy mahavita uni tsara na manomboka kelikely ohatrao ary na manomboka melehibe ohatran'izao ary dia izay zany tiako ampaharezana atsika hoe augmentons notre capacité de réception. Pose-toi la question, misy an'izay fameuse phrase zay misy an'izay malaza be zay tena président anankiray zay taloha président américain hoe ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays. Et j'aimerais vous dire en parallèle la même chose. Arrêtez de penser, de dire qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi. Et pose-toi aussi la question, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Mais je vous assure que Dieu est un Dieu de récompense. Dieu reconnaît toujours la fidélité. Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Toujours il répondra. Amen. Il n'a pas l'état. Ndraindray sarotra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra no miantso atsika ndraindray satria tsika maisatra be mitsangana olreto kivy be izy zay ndraindray no manao louange io miantso anareo fa raha tonga dia nareo mitsangana tonga dia mandroso atrano le louange mba manohana an'le rahalahy ka amizay fa le leader manko ndraindray malaelo izy ndraindray mitarika louange tsika riva nareo mipetraka fotsiny deba be anareo tena mifony mandalo tsy hoe rivotra mifofo fa mampahery fa mba mifanohantsika hoe mihetsiketsika le rahalahy dia mba andao mba hampina izy mba toanany na dia kamokamo vizambizana ary ianao toany le rahavavitsika mira raha anabavitsika amen toany tsikitsiky le amin'ny voalohany iny moa zany dia zay fampiarava misy ny sasany kamo be petraka dans les coins nanareo fampiarava any fa maninona raha mba zay fotsiny ke dia efa symbole fanohantsika ohatra ça commence par là et Dieu voit le cœur nareo pare efa vonina zalahy miresaka Andriamanitra sy ny anjery alefaso am'izay niofotra maromaro kokoa fa vonina zalaka satria tsadidi tsara ny psaume 133 c'est quand on est ensemble, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction qui coule comme sur la barbe d'Aaron, la barbe de tonton Fanny. Je me souviens qu'il n'avait pas une barbe, voir, mais il a changé, il est devenu chrétien, musulman. On ne comprend même plus. Non, je rigole. Monsieur, je t'en ai tenu barbe, vas-y, maintenant, je t'aime. Enfin, non, je vous assure, mes frères et sœurs, je vous assure, aimer reparer et à l'aube d'une nouvelle saison, c'est pas juste. Je ne peux pas me permettre de dire ça juste comme ça, mais je le sais. Je reviendrai, le buffet sera encore plus grand. Diniatsika kely ny tenin'Andriamanitra amin'ny apokalypse toko fahatelo fatatsika fatratra le apokalypse toko fahatelo andiny faharoapolo hoe raha misy olona anankiray mandondona eo ambaravarana mandondona ka raha manokatra izy dina no zavatra mitranga miala manao gêne miala mivavaka androzy dia manino miaraka manino miaraka mikely dia ho zay tsara loatra ianao Jesosy tsy sakafo ianao tsy kary ianao tsy tsikely izy fa tsikary amen tsara ny tompo teneniny tenanao aza ny voisinanao makamo ndraindray ianao tenenina tsy ho lava fa ho lavorary tsy ho lava fa ho lavorary amen tsy ho lava fa lavorary dia zay zany hiditra amin'ny teny vazaha vetivety quelques minutes pour parler de ce livre fa zao hoe misy an'le expression moa any Madagasikara tsika malagasy hoe mahitahita araka tsika film hoe mahitahita ndraindray ohatrany masosotra kely indray hoe mahitahita dia tafita fa ara-baiboly ny tena marina
Satria rehefa manana relation ianao a, izay ny fomba hitahin'Andriamanitra anao, anisan'ny fomba anankiray. Fa izao nefany, tsara le mahitahita, fa le mahita an'Andriamanitra tena sarobidy. Betsaka manko mahitahita dia manao ratsy. Fa tsika mahita an'Andriamanitra dia manao tsara, matotsika mahomby a dia ho voninahitra Andriamanitra fa tsy hoe hipo sy zesta. Le toe-po foana ny jeren'Andriamanitra. Amen. Teny farany amin'ny teny gasy, jereo tsara ty hoe tsara ilay mahita fiainana, expérimenter. Et raha netezana klasa sola moa za fa nareo lasa lava volo. Tsara ilay expérimenter hoe tsara ilay mahita fiainana. Fa ny tena sarobidy dia ny fiainana mahita an'Andriamanitra. Ao anatin'ny vavaka, ao anatin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Dia miomana zany ianao hoe efa misy olona miresaka momba anao. Matoa vao teny zao a, satria misy planin'Andriamanitra ny fiainantsika sara avy. Lalahandro misy olona efa miresaka momba anao. Prochaine échéance professionnelle. Efa manomboka miresaka ny olona en comité restreint. Monsieur André Timbazar, chef de quoi? Nouveau chef de ça? Nouveau... Il a dit Amen, il a eu raison. Amen. Amen. Kasi an'Andriamanitra ny olona en position de te bénir. Amen. Je vais parler en français pour terminer. Parler de ce livre. Parfois, nous refusons, comme je disais tout à l'heure en malgache, nous refusons certaines relations. Il y a des relations, Dieu veut vraiment te bénir à travers ces relations, mais tu les repousses. Peut-être que tu es célibataire, tu es une sœur. Dieu avait déjà mis devant toi l'homme de ta vie, mais tu as dit, je ne veux pas. Tu mets le panneau, stop, ne me parlez pas. Et Dieu a dit, c'est dommage. Pourquoi? Parce que tu as eu le cœur blessé. Il y avait un méchant garçon avant qui t'a blessé, et tous les garçons sont devenus le diable. Parce que le cœur est blessé. Et ce livre parle de la guérison intérieure, cœur veillant, cœur vaillant. Je partage mon témoignage, comment Dieu a guéri mon cœur. J'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai beaucoup souffert dans mes relations avec les autres, tant dans les relations amicales, les relations familiales et les relations amoureuses. Pourquoi? Parce que mon histoire, il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent à la mienne, mais c'est aussi mon histoire. Je suis né hors mariage. Je suis ce que les gens appelaient par le passé un bâtard. Non, presque. Ma mère était la maîtresse de mon père. Mon père est déjà marié avec des enfants. Et mon père ne m'a jamais reconnu en tant que son fils. Et par la grâce de Dieu, ma mère a épousé un homme qui est devenu mon père, qui m'a élevé. Ranirak, c'est le nom du père qui m'a élevé. Mais je ne porte pas le nom de mon père qui m'a engendré. Vous comprenez? Et qu'est-ce que cela a créé? Dieu m'a béni. Mon père qui m'a élevé s'est vraiment bien occupé de moi. Mais il y avait toujours ce manque de mon père qui m'a engendré. Et mon père qui m'a élevé était un homme vraiment agréable. Il était doux, il était beaucoup dans le service, mais il n'était pas trop dans les paroles pour dire « Mon fils, je suis fier de toi, je t'aime ». Et moi, pourtant, j'avais besoin d'entendre ça. Et donc, ça me manquait d'avoir un père qui me soutenait à travers les paroles, à travers les câlins, à travers une certaine manifestation de l'affection et de l'amour. Vous me suivez? Et donc, il y avait ce qu'on appelle la blessure de l'abandon et du rejet en moi. Je me sentais abandonné parce que je n'ai jamais connu mon père à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? J'ai beaucoup mendié l'amour. J'étais beaucoup dans ce qu'on appelle la dépendance affective.
Je cherchais à être aimé par tout le monde. Je cherchais à plaire à tout le monde. Aimez-moi, s'il vous plaît. Aime-moi en amitié, comme en amour. Je payais l'amitié. On va au resto et c'est moi qui paye. Comme ça, les gens m'aiment bien. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais je paye. Je m'endette et je paye parce que comme ça, tu vas m'aimer. Acheter l'amour des gens. Parce qu'il y avait ce sentiment d'abandon. Et c'est important de comprendre que tu peux être chrétien, tu peux aimer Dieu, tu peux avoir beaucoup de qualités, mais il y a certains blocages dans ta vie parce qu'il y a des blessures non guéries. Et c'est pour ça que je vous propose ces livres. Il détaille les certaines blessures, la blessure de la trahison. Vous savez, vous connaissez peut-être que vous êtes une personne comme ça et que Dieu vous aide. Les personnes très autoritaires qui veulent tout contrôler. Vous voulez tout contrôler. Ce n'est pas une qualité. Non, c'est une blessure qui n'a pas été soignée. Parce que bien souvent, les personnes qui veulent tout contrôler, qui sont très autoritaires, c'est parce qu'ils ont vécu la blessure de la trahison, de l'abandon justement. Et comme il se dit, comme on m'a trahi, je ne fais plus confiance à personne, je me méfie de tout le monde, je vais tout gérer. Et la personne peut même se marier. Et elle va se marier. Je vais prendre l'exemple des femmes parce que les femmes sont beaucoup plus contrôleuses que les hommes. Ténamfoun, pardonnez-moi. J'ai bientôt fini, 2 minutes. Et les femmes qui veulent tout contrôler, et le mari qui aime et qui suit juste parce qu'il ne veut pas se prendre la tête avec sa femme. Mais sa femme est blessée et doit être guérie. Ou alors il y a monsieur qui ne dit jamais rien, qui ne montre jamais son affection parce que papa lui a pas dit je t'aime, parce que papa lui a montré, ne lui a jamais dit qu'il fallait aussi exprimer son amour à travers des mots. Monsieur ne dit rien, mais souvent, bien chez nous, chez les Malgaches, mais c'est valable partout. On montre notre amour par le service. Je m'occupe de la voiture, je m'occupe de la maison, je paye les factures. Mais je ne te dis pas que je t'aime. Tu as une blessure, mon frère. Je peux parler un peu avec l'accent africain, vous allez comprendre. Amen. Mon frère, tu es blessé. Il faut guérir. Parce que, bon... Toi, tu ne veux pas montrer ton affection. Tu dis non. Non. Vous savez, la majorité des hommes, si vous demandez aux femmes, c'est quoi un des plus grands problèmes des hommes? Ils ne parlent pas. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne sais pas s'il est content, s'il est fâché. Bon, il y a des moments où les femmes savent que les hommes sont contents. Mais beaucoup de fois, je ne sais pas ce qu'il ressent. Il ne veut pas me dire... Le mari a des problèmes avec ses parents ou un problème avec son frère. Il n'en parle pas à sa femme, il garde pour lui. Et mon frère, quand tu gardes ça pour toi, tôt ou tard, ça va exploser. Et quand ça va exploser, ce sera peut-être une très grande colère. Ça va peut-être exploser par une infidélité. Tu vas tromper ta femme parce que tu n'as jamais osé lui dire que ton père te prend la tête. Sérieux, petit, les actines de la main, tiens, pour ton attique. C'est moi pour tout le monde. Fais euro de petits les poules, femme à la piano. Vous savez, franchement, c'est mon premier livre. Je n'aime pas vendre. J'aime bénir. Mais vendre permet de réimprimer des livres pour que beaucoup puissent l'avoir. Vous comprenez? Donc, si vous voulez le prendre, j'ai emmené quelques exemplaires. Si vous voulez une dédicace, on met la dédicace. La dédicace est gratuite. Mais plus sérieusement, pour terminer, donc Dieu a guéri mon cœur. Avant de rencontrer mon épouse Voulatine, et je vous remercie de votre accueil pour Voulatine, elle est en train de nous regarder en live. Merci pour votre amour. Elle a été à Paris pendant plusieurs mois et elle venait régulièrement dans l'Assemblée à Mereux et elle a été encouragée. Amen. Je sais qu'elle a été encouragée avec toi, ma sœur. Sois bénie. On m'a parlé de toi. et avant de rencontrer Voulatine, 2 fois, j'ai eu des fiançailles rompues. Je devais me marier une première fois, j'étais très jeune. Je pense que c'est la protection de Dieu.
c'était à 19 ans, 20 ans. Dieu a dit non. Mais quand même, tu prépares déjà les fiançailles. La maman de la jeune fille à l'époque habitait au Canada. On a déjà payé le billet pour le Canada. J'ai déjà payé. Et puis finalement, quelques jours avant le mariage, c'est fini, il n'y a plus de mariage. Ton cœur est brisé, mon cœur était brisé. Et l'erreur fatale que j'ai faite, c'est je n'ai pas soigné mon cœur. J'ai dit, bon, pour compenser la bouse, je vais tout de suite sortir avec Ravao. Ravao, okay. C'est pas bon. Il faut d'abord soigner la blessure pour que Dieu guérisse ton cœur avant de rencontrer la bonne personne. Donc c'est malheureusement que j'ai fait. Je suis sorti avec une autre jeune femme et j'ai souffert parce qu'elle menait par le bout de mon nez comme ça. Achète-moi ça, oui, achète-moi ça, oui. Et je n'avais pas l'argent, mais je faisais des crédits à la consommation parce que j'étais dans la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, c'est quoi? C'est j'ai trop peur que tu me quittes, donc j'accepte tout ce que tu veux, même si c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle une relation toxique. Ça peut être une relation mère-fille, mère-fils, dans le couple, entre frères et sœurs. Parce qu'il y a des mamans aussi qui font du chantage affectif aux enfants. Je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai souffert, hein. Il n'y avait même pas la péridurale à l'époque. Ah, Seigneur, tu vois ma fille. Et regarde maintenant le fils que tu es. Je te demande 300 € pour me soutenir et tu ne veux pas. Ah, maman, laisse-le tranquille. Il a déjà ses problèmes. Il ne peut pas envoyer pour le moment. Mais comme certains ont dans la dépendance affective, et vous savez, malheureusement, il y a toujours des abuseurs. Quand tu es une personne blessée, tu te présentes comme un petit mouton devant les gens vont te manger, mes chouilles. Man, t'es la mission là, t'es dans la tifana, t'es dans la foule. T'es une nouvelle, tu fais une droite tout quoi, vous savez, une droite à Ulbel, car après ça, pour t'es à nous, là, exploiter, là, tiens, on attend si tu prends une demande, ça. Ah, c'est normal. Mais comme j'étais tellement dans la dépendance affective, j'avais tellement peur. Oh, elle va me quitter. Ah, peut-être tu dis, ah non, je sais qu'il me trompe, mais je n'ai pas envie de le quitter parce que sinon je retrouve des personnes d'autres. Ah! Pardon, quitte-le! Il est méchant, il te trompe. Je vais regarder la caméra, ça ne vous concerne pas ici, mais je regarde la caméra, on ne sait jamais. Dieu nous aide. Il va faire attention, il m'a dit, nous m'a dit, déjà. Et qu'il y en a qui est c'est qu'il y en a qui ont bâtissé un bar, on a été à la femme d'Inaret. Non, on a été à la petite de non et non. 0 égale 0. C'est social, en plus. Enfin, la bonne nouvelle, c'est Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu guérit les cœurs brisés. Dieu a guéri mon cœur. Avant de rencontrer Valentine, donc premier mariage avorté. Deuxième fois, je demande la jeune fille en mariage. Je lui dis, tu sais, quelqu'un d'autre peut te demander en mariage. Tu pourras être heureuse. Mais si tu es avec moi, tu seras encore plus heureuse. J'ai mis les arguments et la jeune fille a dit, oui, d'accord, tu fais t'épouser. On commence à préparer les choses. Quelque temps après, les fiançailles se rompent. Mon cœur, qui était déjà brisé, était pratiquement totalement brisé. Et vous savez quoi? À ce moment-là, je n'avais plus aucune confiance en moi pour rendre une femme heureuse. Et le diable, il me matraquait dans l'esprit. Taïn, tu n'es pas capable de rendre une femme heureuse, laisse tomber. Et je regardais les comédies romantiques. Je vais vivre ça. Seigneur, aide-moi. Et Dieu a envoyé des gens, des relations pour m'encourager, pour m'enseigner, pour prier pour moi. Et Dieu m'a relevé. Atsaga nonjai, utsara kuku, nifiana kuntum pumiyotini talu, savela nova,
mandraiky izay aho tombotia itsangantsika dia avetrika zay izy zay atsangany indra ho tsara kokoa ny fiainako tompo mihoatry ny taloha Taveranao ray vao mandraiky izay aho tombotia iana atsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako tompo mihoatry ny taloha Taveranao rava mandraiky izay aho tombotia fantatro fa tsy ahy ianao fantatro fa tsy ahy ianao namandalo mafiaza Fantatro tsy ahy ianao tsy mafoya ianao Pero zay efa nolalovako Pero zay efa nolalovako Ny sendra ny mafena Tsy takintso Fianana Panamina Fianana Yana Panangana Panangana Fianana Yana Timisisa Vachatsana Wata Tubomina Nawa Atsangani Jai Family Atsangani Jai Utsara Kuku Nifyana Kuku Pomyoshini Savera Naurava Manja Kizaya Tupotia Pour clôturer, je vais donc prier pour vous sur ces deux aspects. Que Dieu agite l'esprit, le cœur en position d'autorité pour te bénir, pour te faire rentrer dans ta nouvelle saison. Deuxième prière, que tu prennes conscience des blessures que tu as, que tu puisses accepter de les mettre devant Dieu pour que tu sois guéri, transformé et renouvelé. Itondra vokatra, itondra fiainana, itondra famarinana izay itondra fahafahana. Jesosy kasiony fony olona izay manana position afaka manampy reto mpanomponao reto. Kasiony fony olona izay manana position afaka mampisandratra ty fiangonana amin'ireo parity. Kasiony fony olona, kasiony autorité, kasiony olona en position de bénédiction pour élargir l'espace de la tente de l'église MRE Paris, pour élargir le cœur. Mangataka aminao fanemaso mikasika anay tsiraray avy, mikasika anreto mpanomponao ireo ianao mba hovonina izy ka hovanona. Iaugmenter, manaiky izy anetry tena izy mba hanokatra ny fony ny fanahy ny fiainana aminao fanemasinao mba hivelatra izy hihitatra izy hiova ny capacité de réception any. Satria te hanome be da be ianao Jesosy
dia mangataka aminao tompo mba ho vonina ny tsirairay avy dia ampio koa izay tsirairay avy ifanohany, ifanampy, ifanady, ifanoro. Oh Saint-Esprit, je veux demander pardon en tant que pasteur. Peut-être que tu as été blessé dans certaines assemblées, peut-être que tu as été blessé par des personnes qui se disaient chrétiens et qui t'ont fait du mal et tu n'as plus envie de presque servir Dieu. Je te demande pardon au nom de ces personnes-là. Et je prends autorité en tant que serviteur de Dieu pour te dire pardonne, va de l'avant parce que Dieu a préparé mieux pour toi. Et Seigneur, je prie maintenant pour les cœurs brisés. Nous avons toutes sortes de blessures malheureusement. Tu dis Jésus que tant que nous serons dans ce monde, il y aura des scandales, il y aura des tribulations. Nous connaissons la blessure de l'injustice tous les jours parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et du jour au lendemain, l'essence augmente, les prix augmentent. C'est de l'injustice. Et Seigneur, nous affrontons cette blessure de l'injustice. Nous rencontrons souvent la blessure de l'humiliation, la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison même. Mais Seigneur, je prie que tu guérisses ton peuple aujourd'hui. Tu transformes les cœurs, que le pardon pénètre les cœurs, touche les couples, touche les relations parents-enfants, touche les relations hommes et femmes. Au nom de Jésus, je prie vraiment pour ce flot de guérison qui descend du ciel. Kura Shabakama Santa. Kura Bashanto. Je proclame ce fleuve qui descend du ciel, qui amène la transformation. Bois à cette source qui emmène la guérison intérieure. Nous avons chanté tout à l'heure quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison. Et quoi, je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Reprenons ensemble. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage est mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens. Près de toi, je me sens bien. Soyez bénis, mes frères et sœurs, en Jesus. Alléluia. Afaka mahazo toerantsika vetivety a misaotra pasteur, merci merci. Misaotra manokana pasteur Tahina nitondra antsika fiangonana Maire Paris ao anatina saison vaovao. Misaotra indrindra pasteur. Zay sy pasteur tsy niresaka ninninina, tsy niresaka zay fa zay mitovy teny ianao a izay apetraka ny tompo ao-ampona ao. Minao fanandrayntsika rehetrarehetra. Amen. Mankasitraka indrindra pasteur. Misaotra manokana ny vady aman-janako an-tany La Réunion namotsitra anao mba nitondra fifoazanao anay, mba nitondra fanohananao anay, mba nitondra anay indray ao anatina démarrage-na saison, nouvelle saison. Merci pasteur et la famille Raniraka. Tahina Jesosy manokana anay ianareo. Mitondra boky vitsivitsy pasteur Tahina. Andao tsy avelantsika misy hoentina na anankiray raha mivoaka eto izy fa mba handrainjarintsika rehetrarehetra. Efa mba nampizarantsika rehetrarehetra tamin'ny heriny hoe azontsika vatsina sur Amazon izy ity a. Ho an'izay nahazo tombony ka afaka nahazo an'le boky androany ho an'izay nahazo ianay efa dédicacé afaka manoratra izy. Mankasitraka indrindra tompoko mba anohana ny mpanompon'Andriamanitra tsika amin'ny alanan'izay boky mbany aminy raha lany mony any mba mandrandro anao ahako mba tohan'ny asan'Andriamanitra satria fanohanana asan'Andriamanitra ko tompoko. Dia za moa ho zay tamin'ny heriny hoe misy boky be dehibe mihina fa samy tia mamaky boky tsika rehetrarehetra
fandeha matso ny boky vita malagasy mpanompon'andriamanitra nanoratra azy wao tsara ty boky ty ry zareo a misaotra an'andriamanitra tsy verina lavitra ny amin'iny fa rehefa avy eo tsika mbola hiaraka ho an'izay iresaka amin'ny pasteur aka autographe aka dédicace ho anatin'le boky a dia mankasitraka atsika rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao dia hiditsika hitondra ny fanatitra ho an'andriamanitra mangataka ny diakona ako a mba hitsangana izaravetrano ny valopy dia tsika rehetrarehetra andeha mba hanamafy hoe tompo anao rery any tsy zavatra hafa fa anao rery any Jesosy io dia mba ao anatin'ny fahafoizantsika ho an'andriamanitra hitondrantsika ny fanatitra izay tsy antery tompoko tsy antery fa vokatry ny fo fitiavana fifaliana dia ilazitsika eo Jesosy eo omeko anao ny fiainako je te donne tout Seigneur dia hiaraka hideran'andriamanitra tsika amin'ny alalan'izany hery zany sokafo ny fonao alalaka ho an'andriamanitra hiderany tompontsika tompo Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. La joie, prends Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Seigneur, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. avelatsika ndray zava-maneno dia ndao hiaraka hitsangantsika rehetra tompoko hitondra n'izao fanatitra zao eo anatrehan'andriamanitra. Andriamanitra rainay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, mbola manamafy izay tompo raiso ny fonay anjakao ny fiainanay. Misaotranao zay Jesosy fa isan'andro anao dia mbola tsy mitsahatra miteny aminay. Dia androany Jesosy io misaotranao manokana ny amin'ny teny nentinao nampitondrainao ny mpanomponao Andriamanitra. Misaotra fa hanetsika zavatra amin'ny lafim-piainana tsirairay avy ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy io fa mandray izay. Dia ankehitriny koa Jesosy io mbola entinay namafisana ny fanoloranay ny tenanay Andriamanitra izy ho fanatitra izao. Andriamanitra tsy mila ny volanay, tsy mila ny arenanay ianao fa ny tena mahasaro-piaro anao Andriamanitra dia ny fonay. Dia androany Jesosy io anjakao tanteraka ny fonay tsirairay avy izay tony eto na izay rehetra mety manaraka mivantana. Jesosy io anjakao ny fonay satria ianao no afaka manasitana, afaka manangana, afaka mitransforme ny fonay Jesosy io. Ny fiainana indray mety mitransforme anay, mi-empirer les choses. Fa androany Jesosy io ianao kosa afaka mitransforme ny fonay ho amina fahatsarana maka amina fahatsarana. Dia misaotra Andriamanitra io dia androany raha mitondra an'izao fanatitra izao zay Jesosy io dia ho fanamafisanay fa izay dia anohana ro mpanohana ny fanjakanao dia ho tahinana ny fo izay sokatra rehetrarehetra na foy ho tahina kosa mihoatra lavitra noho izany izay fo rehetra mety tsy nanana tolotra fa nitovizanay Jesosy io dia anjakao ny fonay rehetrarehetra fa atolotra anjakanao Jesosy. Mankasitraka Jesosy io dia ho tahinana izao fanatitra izao
misaotra raha io. Prends mon âme Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Afaka mahazo toerantsika rehetra tompoko hiditra vetrano mpanomponyandriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny filazana vetivety milohany ny andraisantsika ny tsodrano miaraka amin'ny pasteur sy amarana antsika ny fotoana tompoko. Dia mbola hafaly mirabantsika ny rehetra indray ry havana tonga tao anatin'izao fotoam-bavaka izao sy tao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia alohan'ny hidirako amin'ny filazana dia mba misy teny kely fohy tsy nazoko alalana tamin'ny président fa ny fanahy masina ny mampiteny. Sady témoignage kely izy ity amin'izao fandalovan'ny pasteur Atahina izao. Nathan, tu peux te lever s'il te plaît? Sesy Nathan tompoko a dia tao anatin'ny tory-teny pastera teo a dia tena tsy nafantatra hoe izany no torian'ny pastera teny androany. Fa ny zavatra niainanay sy natao a no nitoriany teo. Dieu a utilisé le pasteur pour nous bénir. Satria, nisy épisode en fiainanay sy Nathan, on était des STF et on était accueillis par le SAMU, par le 115 à un certain moment. Tao anatin'izany épisode en fiainanay zany tsy nanana havan'izay, tsy nanana naman'izay fa zany efa tsy maintsy hoe mitady asa, tsy maintsy miasa. Dia nahita nonoa cousin amin'ny pasteur Atahina, petraka tao amin'ny pasteur Atahina no mba hitako ny taizany Nathan. Dia io nonoa io raha tsy nanaiky pasteur Atahina nandraisany any Nathan dia tsy afaka niasa, tsy afaka hoe ny subvenir amin'izay kely mba vitako an'ny zanako tao anatin'ny galère. Dia androany a pasteur Atahina mbola tsisy fotoana mihitsy nafahantsika niona nankasitrahako anao fa eto anatrehan'Andriamanitra dia tena mankasitraka anao ny foko. Tena hoe nampiasain'Andriamanitra ianao ny tahinanay sy Nathan satria tao anatin'izany rehetrarehetra zany raha tsy nanaiky ianao, raha tsy nanaiky an'le relation hoe za koa tsy nanaiky koa hoe ny zanako taizana tany an-tranon'olona dia tena hoe mety tsotra izao izay sy Nathan. Fa mankasitraka pasteur dia Andriamanitra hitahanao, mankasitraka ihany koa zoko volatiana satria rehefa tonga zoko volatiana mbola nitady mpitaizany Nathan dia zoko volatiana ihany koa mbola nanaiky tonga tany an-tranoko ny taizany Nathan. Dia tena mankasitraka anareo vady dia ho tahian'Andriamanitra indrindrinareo. Saotra tompoko. Dia toy izao ry havana ny filazana sy ny programan'ny fiangonantsika amin'ity herinandro ity. Vavaka iombonantsika toy ny mahazatra amin'ity volana avrily ity, kristiana manangana ny fanjakan'Andriamanitra, kristiana mpanangana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny vaky tenintsika amin'ity herinandro ity ao amin'ny bokin'ny Zakaria toko 1:10 ka hatramin'ny 4:10 sy Malaki toko 7. Ny amakitsika azy dia toy androany alahady ka hatramin'ny alarobia bokin'ny Zakaria toko 1 toko 2 avy mifampitohy. Ny alakamisy ka hatramin'ny asabotsy bokin'ny Malaki toko 2 avy mifampitohy. Ny intercession ny vavaka iraisantsika isaky ny alina izay anasananao isan'andro amin'ny 7 ora sasany alina ka hatramin'ny 10 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom izany. Dia manasa anao tompoko raha mbola tsy ao anatin'ny Zoom ianao dia manasa anao anatona ny zokotahina mba ahafahana mampiditra anao amin'izany. Manasa anao ihany koa izay ry havana isaky ny alarobia ny fifadikanana iarahantsika amin'ny fiangonana any Madagasikara. Dia manasa anao hiditra ao anatin'izany vavaka fifadikana izany satria tahina ny fanahinao, hitahina ny fiainanao rehetra izany. Tsy adinontsika ihany koa ny mivavaka ao amin'ny Madagasikara isan'andro mangataka 10 minitra aminao ao anatin'ny 420 ora dia manana 10 minitra ianao mba omenao hivavahana ho an'ny Madagasikara dia ho tahina Madagasikara.
ny fotoam-bavakantsika raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao any lanitra jesosy amin'ny alahady toy izao 26 avril dia eto amin'ity toeran'ity ihany amin'ny 3 ora 86 rue colonel Fabien Cachon. Dia tsy adinontsika ihany koa ry havana, tsy adinoko ihany koa manentana anao hiaino ny web radio ainotsika toriteny sy rapana maro samihafa. Ao aorian'ny fotoana dia afaka mandray antsika ihany koa pasteur Tately raha misy vavaka tianao atao na fiampizarana aminazy dia araka ny voalaza teo pasteur Tahina ihany koa afaka mandray antsika amin'ny dédicace. Dia ao aorian'ny fotoana manasa anao izay miandry antsika ny buffet ao aoriana ao. Misaotra indrindra tompoko dia mirary herinandro finaritra ho antsika rehetra. Amen. Melohany andrasantsika nitsodrano dia raha mba mety ianao dia ndao tsika hiaraka hitsangana vetivety hiaplike avy hatrany tsika izay rehetrarehetra nyraisintsika teo mba hitety olona roa ianao na telo dia lazao izy misy miresaka momba anao hoe tsika matetika rehefa mahaino an'izany hoe misy miresaka momba anao zavatra hafa ny eritreretintsika fa sady mitsika ianao dia hiteny ianao hoe hanomboka isy resaka momba anao hoe mba hiparitaka kely tsika rehetrarehetra vetivety hanomboka isy resaka momba anao hoe hanomboka isy anisy resaka momba anao hoe hanomboka isy tsy ahita tory noho ianao hoe hanomboka isy olona tsy anankipony maso ny mandritry ny alina noho ny aminao hoe hiparitaka mihitsy tsika rehetrarehetra ao ny louange mba hiparitaka tsika mba teneny mihitsy androany hitety olona vitsivitsy ianao dia lazao ilazao mihitsy izy azagaga ianao hoe fa isy olona tsy ahita tory noho ny aminao, isy olona hanomboka hiresaka noho ny aminao, isy olona tsy hampahitan'Andriamanitra tory noho ianao hoe hiparitaka tsika rehetrarehetra, hiparitaka ny rehetrarehetra, hiparitaka tsika rehetrarehetra, mba hifampahery tsika rehetrarehetra, hifampitsodrano tsika rehetrarehetra. Averiko ihany rehefa mandretsika hoe isy olona hiresaka momba anao, aza lefa lavitra amin'ny fisainana fa teneny hoe isy olona hiresaka momba ny tsara momba anao hoe amen, amen. Azagaga raha mandeha olona miresaka momba anao hoe fa ampiasa olona Andriamanitra, ampiasa zavatra be dehibe Andriamanitra mba hiresaka ny olona momba fahatsarana ho aminao. Amen. Rehefa vitatsika zay dia afaka makatoerana moramora tsika rehetrarehetra, mbola afaka mandray antsika ny pasteur antsika rehefa avy eo. Aza diso anjara fa tsy ho diso anjara ny rehetra, manana fotoana ny pasteur antsika andraisany antsika rehetra rehefa avy eo. Fandroany mba te hitsodrano anao hoe isy fananganana tsy ho takatry ny saina hanomba ny fiainanao amin'ny herinandro, isy fanohanan'Andriamanitra hanomboka hiakatra eo amin'ny fiainanao manomboka amin'ny herinandro, isy zavatra be dehibe ho atsangan'Andriamanitra. Ianao efa nieritreritry hoe tsy izy tsony fa Andriamanitra hanomboka hiresaka ny anjely, hanomboka hampidin'Andriamanitra, hanomboka hiresaka ny anjely hoe midina amin'izay ianao fa tonga ny fotoana satria nanokatra ny fonao androany ny tenin'Andriamanitra. Dia androany raha iso hoe Jesosy eo mbola afaka manangana ny fiainana ianao satria ianao zany mihitsy Andriamanitra mpanangana fiainana. Mety tsy fantatra hoe inona mba neritreretako sy neritreretanao ny fiainanao fa androany te hilaza aminao, hanomboka hiresaka ny ao an-danitra ao, hiresaka momba anao, hanomboka hiresaka ao an-danitra ao, hanomboka hamatsy anao, hanomboka hisy resaka ao an-danitra ao, hanomboka hisy famondrana, hanomboka hisy famatsiana ho an'ny fiainana re menakavy, na ny ara-panahy na ny lafi-piainana, ny fianarana, ny mombamombana izay rehetrarehetra ilainao sy mahakasika ny fiainanao, hanomboka hiresaka databatra boribory ao an-danitra ao, fa hisy famangina ny fiainanao. Io zavatra neritreretiko sy neritreretinao io fa mety hoe fa tapitra efa vita, tsy atompoko fa voanomboka ny négociation ao an-danitra. Sokafo ny fonao hoe Jesosy io, ianao le Andriamanitra mpanangana, mpanarina, mpanasitana ianao Jesosy io. Andriamanitra tsy manafakafaka ianao Jesosy. Androany ianao mihitsy mivavaka ny Jesosy io. Misaotra Jesosy ny amin'ny révélation nampitonona ianao amin'ny pasteur Tahina. Mety nanana ny fandraisana izany hoe misy olona hiresaka ny momba anao zany, fa androany nanokatra fomba fijery vaovao ianao Andriamanitra, nanomboka fomba fijery vaovao fandraisana ny teninao ianao Andriamanitra. Misaotra anao Andriamanitra naniraka ny mpanomponao mba nitondra zany, nanokatra ny masom-panahinay, nanokatra ny fijerinay Andriamanitra. Patratro fa tsy
yanao na mandaloma fiazao fantatro fa tia yanao tsy mafon'Andriamanitra ianao lazao hoe andreo fantatro fa tia ianao fantatro fa tia ianao na mandaloma fiazao fantatro fa tia ianao tsy mafoia lazao hoe andreo fantatro fa tia ianao Jesosy io fantatro fa reseo lahatra mihitsy nitsinanao hoe tianao Andriamanitra tianao Jesosy raha mampifanesian-dahatra mihitsy mandalo zay mandalo fa ny zavatra fantatro tia ianao Jesosy tsy mafoia ianao tia ianao tsy mafoia lazao androany mpanarina fiainana ianao mpanarina fiainana mangataka amin'ny pasteur Tantely hitsodrano manokana ny pasteur Tahina sy ny vady aman-janany ny ministerany ny La Réunion dia hitsodrano koa ary amarana an'izao fotoanantsika izao mba mangataka antsika fiangonana mba hanatsotra ny tanantsika amin'izao mpanompon'Andriamanitra izao tsika rehetrarehetra dia tonony maiza mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny lalana ny sokafan'Andriamanitra ho anao tamin'ny alalany androany samy hivavaka tsika rehetra raha eo misaotra anao mankasitraka anao fa pasteur Tahina raniraka dia tsy accident natongavany teto tany fa tena tao ponao mihitsy ary araka ny anarany Tahina dia efa nitahinao izy tamin'ny fotoana izay nieritreretanao amoronana azy efa nitahinao izy taminao namola vola azy tany ekipondreniny ary efa nitahinao izy ho mpanomponao efa nosoratanao nosoritanao ary nofaritanao sy nosoranao hatrany ekipondreniny izy ho mpanomponao ho paster ho mpiandry ny ondrinao ary ianao nefa niteny nyresaka momba azy tamin'ny voalohany indrindra tamin'ny andro namoronanao azy tao ekipondreniny dia mankasitraka anao zay fa androany dia tahinao tamin'ny alalany izahay nametrahanao teny izy mba ampidinanao ny fanasitrananao ho anay mankasitraka anao ny amin'ny fiainany Andriamanitra mankasitraka anao ny amin'ny parcourny satria zay rehetrarehetra midiaviny dia nataonao niara-niasa nataonao niara-niasa ho fitahiana azy ary ho fitahiana ho an'ny olona marobe saotranao ny amin'ny vady aman-janaka ny tokantrano izay nomenao azy ny zanaka izay nomenao azy ary misaotranao ny amin'ny tananao tsy miala amin'ny fiainany androany reto izahay manatsotra ny tananay eo aminy izay Andriamanitra tondra azy sy ny vady aman-janany eo ampelantananao ny ministerany ny hoavy ny manontolo ara-panahy sy ara-piainana tarana ny faramandimby izay rehetrarehetra taranakao miaingy amin'izy mirahavavy sy ny tarana ny faramandimby tsirairay avy hatramin'ny tarana ny farandrindra dia hoentinay eto anatrehanao Andriamanitra ho tahianao tokoa ane ary ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa ane
dia apetraka eo ampelantananao ny toyan'ny fiainany ara-panahy ny ministerany Andriamanitra ianao nele efa nampiasa azy tamin'ny taona maro ary hatramin'ny androany aoka ny tananao mahery izay efa nampiasa azy Andriamanitra mbola hampiasa azy mihoatra lavitra ary mbola ho fitahiana ho an'ny olona marobe ny izy mankasitraka anao ny amin'ny asanao nampiasa azy ka nahavita ny boky ny voalohany izy Andriamanitra hoentina eo anatrehanao zany boky zany mba tena ho fitahiana tokoa ho an'ny olona maro ane Andriamanitra atateraka ny hiraka izay nampanaovinao azy ary mba ho tahinao ary ho boky mitarika boky maro ane mandra-pialan'ny pasteur tahiny etỳ antany zany boky zany dia ho fitahiana tokoa ane izao mpanomponao zao ary tany tokantrano tany momba azy rehetra ane ianao lafim-piainany rehetra dia ome hery ome fahasalamana mandrakarivo izy sy ny vady aman-janany ary arovy amin'ny ratsy rehetra dia tononko ny ranao Jesosy Kristy andrakotra azy andrakotra ny vady aman-janany ary amididina azy ireo sy izay rehetra ananany na ara-panahy na ara-piainany dia ny tananao ilay tanana mpanome tsy tsahatra ny tananao Andriamanitra ndrotsaka fanasoavanao tsy tsahatra intsony amin'ny fiainan'ny pasteur Tahina sy ny vady Volatiana sy ny zanany sy ny taranany faramandimby ho voninahitry ny anaranao rery ary ho reharehanao ny fisiny zao mpanomponao zao ho reharehanao ny fisiny izy mianakavy kely sy ny taranany faramandimby ary planiny devoly ny fikasan'ny fanaratsy izay rehetra programa ny fanaratsy ny herin'ny fanaratsy ary ny fiadin'ny fanaratsy rehetra amin'ny fiainan'izy ireo dia raha vako amin'ny anaran'i Jesosy tsisy ambinina tsy anam-pahefana fa oka ny planinao rery ihany Andriamanitra programanao rery ihany fanasoavanao rery ihany no tanteraka amin'ny fiainan'izy ireo isa-tsegondra amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Ivavaka-tsika toko amarana ny fotoana raha eo mankasitraka anao izay manome voninahitra anao izay Andriamanitra amin'izay rehetrarehetra vita teto izay rehetrarehetra nomenao anay teto tena nitahy anay ianao ary inonay fa dingana vaovao indray ho an'ny tsirairay avy ny androandroany dia apetraka feno eo ampelantananao raha nisy ny voninahitra raha nisy ny dery nisy ny saotra dia atolotra ianao rery ihany Andriamanitra fa ianao no mendrika izany mankasitraka manokana izay ny amin'ny nandefasanao ny mpanomponao pasteur Tahina Raniraka ary mankasitraka anao manokana koa izay ny amin'ny tsirairay avy izay nentinao teto manomboka amin'ny zoky indrindra hatramin'ny zandry indrindra mankasitraka anao koa izay ny amin'ny tsirairay avy izay manaraka ny atokantrano any na ny eto France naneraka izao tontolo izao misaotra Andriamanitra fahitany fiainan'izy ireo koa ianao saraketo izay Andriamanitra dia mametraka eo ampelantananao amin'ny tsirairay avy manomboka amin'ny zoky indrindra hatramin'ny zandry indrindra mametraka ny herinandro amin'ny tsirairay avy Andriamanitra mahay manao zavatra rehetra mahay manao mihoatra noho izay rehetra eritreretinay sy angatahanay ianao no ametrahako ny tsirairay eo ampelantananao izay rehetra ao anatin'ny olana izay rehetra ao anatin'ny tsy fahasalamana izay rehetrarehetra mba miandrandra valim-bavaka izay rehetrarehetra tsy miandry ihany koa fa ianao ilay mahay manao zavatra rehetra mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahan'ny tsirairay na everan'ny tsirairay na andrasan'ny tsirairay na tsy andrasan'ny tsirairay aneo fahagagana aneo fitahiana aneo mahandriamanitra anao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia tononoko amin'ny anaranao koa Jesosy Kristy sodrano manokana avy aminao araka ny teninao amin'ny Jeremia toko fa 7:20 hoe fa izaho mahalala ny hevitra everako anareo Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany tononoko amin'ny anaran'i Jesosy satria ianao lay kristianina iverina anamafy ny fototra dia mifiainam-bavaka ao ary satria koa ianao lay kristianina efa manomboka manaiky ary manaiky ny relation rehetra alefa n'Andriamanitra eo anatrehanao fitahianao anao ary ianao koa lay kristianina izay efa nanomanan'Andriamanitra olona maro amin'ny lafim-piainanao rehetra tsy ho tafandry ary tsy hita tory fa ho ampiasain'Andriamanitra nasoanao ary ianao koa lay kristianina lay efa sotranon'Andriamanitra izay ratrapo rehetra izay lolopo rehetra izay fangidiana rehetra
dia tononoko amin'ny anaran'i jesosy kristy ilay andriamanitra manana ny hevitra hiverana anao amin'ny ara-panahinao ane atateraka amin'ny planiny amin'ny fiainam-panahinao. Ilay andriamanitra manana ny hevitra hiverany amin'ny asanao ane atateraka amin'ny planina tsara ho amin'ny asanao. Ho an'izay mitady asa dia efa nanomanana andriamanitra planina tsara ianao anomezany ilay asa tena tsara mihoatra noho izay eritreretinao. Ilay andriamanitra manana ny planina hiverany ianao, hevitra hiverany ianao amin'ny fahasalamanao ane anangana indray ny fahasalamanao izay manana tsy fahasalamana. Ary ilay andriamanitra manana ny hevitra hiverana anao ane hitany tokantranonao, hitany taranakao faramandimby ho voninahitra andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'i jesosy kristy rainay izay ny an-danitra. Ho masinina ny anaranao, ho tonga ny mifanjakanao, atao any sitraponao etintany taky ny an-danitra. Omeo anay ny izana sahazavanay ary mamelany elokay taky namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay ho fakamana faminafanay miratsy faonao ho fanjakana sy hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eo am-pitsanganantsika milohan'ny voantsika mahavelantsika pasteur tately sy pasteur taina no hivoaka voalohany a. Onao pasteur tahina misy anankifiry ny boky ambony eo aminao sisa mba tsy hifandrombaka tsika rehetrarehetra. Iza nefa nahazo tamin'ny Amazon tamin'ny herinandro? Tsy izy rahalahy kely tsy efa nahazo izy. Misy anakivalo reo, mino fa tsy misy manaraka azy reo. Mino fa manana 20 € ianao a. Mino a fa na dia ny fahafoizany avadany la réunion akaty amintsika ary a averiko tsy hanenanao ty boky ty. Tain'Andriamanitra rehetrarehetra tompoko, izay ny fotoanantsika androany mba mifampirarisoa vita ny fotoanantsika. Tain'Andriamanitra rehetrarehetra miravintsika mino fa manana fotoana pasteur mianadamianaka mba handraisina antsika rehefa avy eo a. Fa na izany raha mba tsy hijanona ela be antsika amin'ny anankiray fa mba hitsinjo ny hafa ihany koa. Samy tain'Andriamanitra rehetra tompoko mandrositsika tompoko. Tain'Andriamanitra rehetrarehetra tompoko. Sady afaka miresadresaka tsika no miala etaeta mamarana ny fotoantsika rehetra. Tain'Andriamanitra rehetra tompoko.